Tokolasy tovovavy tafaraka isika ato anatin'ny miara-manonja eto amin'ny MBS sy ny Radio Mada. Anterina ny arabo mba mimpirarintso antsika mianakavy naizanaiza toerana misy atsika na eto an-tanindrazana na ny ampitan'ny ranomasina dia anaterantsika n'izay fampiarabana izay. Fampiarabana midika ho fifamatorana, midika ho fiarahana, midika ho fampitokisana ihany koa. Ary izany araba izany dia ataontsika araba manjakamiadana, tsy misy anavahana io fa dia samy mahazo ny lafivalo hatrany andafon'ndrika rehetrarehetra. Ny isaorantsika ilay nahary noho ny fitantanany sy ny fitahiny satria raha tsy teo zay dia tsy hototosa izay zavatra hoeritreretintsika ho atao eto. Saoran'ireo teknisiana marobe na ny eto amin'ny foibe na ny miparitaka manerana ny nosy satria dia asa lehibe tokoa no iandreketan'ireo teknisiana maro samihafa ireo. Manahoana ny fandehan'ny fandarantsika amin'ity alatsinainy ity. Raha ny fandarana aloha zany dia misy ny misehatra eto amin'ny plateau zany, tonga amin'ny vantaneto, miresaka amin'ny vantaneto dia ny ray aman-dreny dadaleba satria ny raharaham-pirenena tena ifatohan'ny sainy maro amin'izao fotoana izao ary tsy maintsy arahana akaiky mihitsy satria vao miposaka io masoandro eny antsinanana io dia fanontaniana be dia be no eny anivon'ny vavan'ny olona eny amin'ny fiarahamonina hoe inona indray, anahoana indray, matoa mipetraka izay fanontaniana izay, misy antony eo, misy antony eo. Ahoana indray ny atrehana n'ity fiainan'ity adi-tsaina fasairanana zany no iainana zany ka dia mipetraka izay fanontaniana izay. Manakambara amin'ny raharaha miseho eto amin'ny firenena ndray aman-dreny dadaleba amin'ity alatsinainy ity ary dia efa aroso tenyizao sahady fa amin'ny 7 marsa zany hoe rafakapitso izay tsikerena ny fotoana moa zany zay anisiny ny tolom-panafahana na mahaivay tsy hoe tolom-panafahana ambava fotsiny fa tena nandray fiadina mihitsy le malagasy dia misy ny miara-manonja fa miara-manonja izay manokana izy io ohatrany tamin'ny heritaona ihany iresahana momba ny tantaram-pirenena ary ny anton'izany efa tsidika tenyizao sahady tsy hoe fandaniam-potoana akory na hoe tsisy atao ka dia hoe ndeha iresaka an'izany tsia fa ny antony dia ny hoe mba tena hiara-manonja isika mianakavy amin'izany hoe fitiava-tanyrazana izany. Tsy afaka ny tiany tanyrazanao ianao raha tsy fantatrao ny mombamomba ny tanyrazanao sy ny zavatra nisy teto. Tsy afaka hoe ampivoatra ny tanyrazanao ianao raha tsy fantatrao ny zavatra niainan'ireo ray aman-dreny sy ny nangirifiry satria tena nangirifiry ane ireo olona ny nazo an'ireo ray aman-dreny sy ny razantsika tany aloha tany raha ohatra ka itony resaka hoe fanjanahantany itony ary mbola misy zazana velany mpanjanahantany amin'izao fotoana izao, mbola misy tarazony fanjanahantany amin'ny endriny maro amin'izao fotoana izao, anisan'ny mahatonga ny firenentsika io tsy ho tafarina ka dia izany dia natao indrindra ho an'ny taranaka rehetra zany ka dia patsehivana fotsiny zany fa dia hoe misy ny miara-manonja ho an'ny fitiava-tanyrazana amin'ny 7 marsa rafakapitso eto amin'ny MBS fa dia miara-manonja miavaka zany no entina aminao ao anatin'izay fandarana izay. Misy sary io aseho ao, misy mpisehatra hiakatra eto, dadaleba zao dia manany anjarana izy ao anatin'izay satria izy ihany koa dia mpikaroka ara-drazana fameno daholo zany rehetrarehetra izany, tsy misy avelantsika mihitsy hoe hipetrapetraka any ny mpanao fikarohana eny anivon'ny sampana fampianarana ambony dia manao ny anjarana izy fa ny ao amin'ny fikarohana amin'ny mahamalagasy ihany koa
dia manany anjarany ihany koa dia izany rehetrarehetra izany no atolotra ho an'ny taranaka faramandiby. Akoatran'izay namana fanira zava-manantany tsy eto amin'ny plateau izany fa any ampandehanana any misy nalehany any misy vaovao trandrahany any ka zay moa no fandaminana tenako no eto dia namana faniry any mpandehanana ndray dia indraindray mifamadibadika eo dia izay zany ny fandaminana amin'ny akapobeny hiditra vantany eo izy arakarak'izay zavatra hitany any no tantarainy eo dia hoantanitsika izy moa zany hoe tantarao ary zay hitanao any dia miditra eo izy amin'ny fotoana zay mampety azy arakaraka ny fandaminana ihany keo. Solombavambahoaka anankiroa no tokony hiakatra eto anio rehefa latsinainy. Solombavambahoaka jery zay voafidy tao amin'ny distrika ny Avaradrano tamin'ny alalan'ny Tika Madagasikara, dia eo ny solombavambahoaka Alain Ratsimbazafy voafidy tamin'ny alalan'ny Tika Madagasikara tao amin'ny distrika ny Atsimondrano. No ny antony maro samihafa sy ny adidy maro ihany koa any ampandehanana rehetrarehetra any dia tsy afaka hiakatra eto izy mirahalahy ireo amin'ity fotoana ity fa manaraka izy tonga eo ihany zany satria be dia be ihany koa zavatra tsy maintsy zanona any amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra any. Akoatran'ny izay dia mbola hiakatra eto i Andriamato Iada izay filohan'ny FLM moa ary resy lahatra ihany koa zany amin'ny zany hoe politika izay hoentin'ny président Marc Ravalomanana izany ary tsy manaiky lembenana ihany koa amin'ny zavatra tsy mety eto amin'ity firenena ity dia raha ny fandaram-potoana eto dia hiakatra eo ihany koa sy tamin'ny herinandro izy efa teo fa mbola misy toyany ny zavatra tiano tenenina araka ny teny zany avy anika dia horaisitsika izy rehefa tonga eo. Zay zany ny fandaminana amin'ny akapobeny fa ny faniriana dia ny hoe ny arahanao amin'ny miara-manonja eto amin'ny MBS sy ny Radio Mada ka averimberina foana hoe tsy ho fotoana ho very fotsiny na hoe tsisy atao ka hoe ndao hiainao an'io fandarana miara-manonja ao amin'ny MBS sy ny Radio Mada io fa mba tena fotoana izay ahafahanao zany mivoy izay tokony ho fantatra sy mampivelatra ihany koa ny fomba fijery sy ny famakafakana ny raharaham-pirenena. Izahay tompoko dia samy laza eto, tena samy laza mihitsy izahay indrindrindra mikarakara nyity miara-manonja eto amin'ny MBS sy ny Radio Mada ity fa hatramin'ny sininy miara-manonja dia ataontsika eto anatin'ny telo taona roa taona sy ny sisa raisitsika ny teto amin'ny MBS sy ny Radio Mada dia zay samy laza eto fa tena nisy vokany eo amin'ny fomba fandinihana sy famakafakana ny raharaham-pirenena ny zavatra resahany eto. Averinombenombeny izahay tompoko tsy manery mihitsy hoe tsy maintsy zao nataonareo, tsy maintsy arahanareo ny zavatra zay atenenina sy fakafakaina eto satria izahay dia manaja hoe firenena demokratika Madagasikara ary samy manana ny fomba fijeriny ary samy manana ny fahalalahany ary manaja an'izany ny eto amin'ny miara-manonja sy ny MBS eto amin'ny MBS Radio Mada izany manaja an'izay fahalalahany tsirairay izay fa ny zava-dehibe dia hoe ilay olom-pirenena no misaina tsara, ilay olom-pirenena no mandinika zay tsy teny hoe le vahoaka satria ty vahoaka ty mantsy ohatrany hoe akapobeny zany fa le hoe olom-pirenena dia hoe olom-pirenena tena mahafantatra ny tokony ataony tena hoe manana anjara sy andraikitra feno eo amin'ny fireneny dia Madagasikara zany ka ilay olom-pirenena mandinika sy mamakafaka tsara mivelatra tsara tsy misy manakatsakana izay ny tadiavany zay satria rehefa tanteraka zay rehefa tonga ny fotoana anapahany hevitra dia fanapahan-kevitra vokatra ny fandinihana, fanapahan-kevitra vokatra ny fisainana tsara no ivoaka eo, fanapahan-kevitra tsy anaiky ny teritery avetsy sy averoa fa tena hoe olom-pirenena ny tenako ka rehefa tonga ny fotoana izay anapahana hevitra ohatra amin'ny fifidianana dia manapa-kevitra arak'izay fa tsy hoe mitenenina hoe olom-pirenena kanefa dia
taitra fotsiny bakony fihetseham-po tsy izay mihitsy no tadiavina amin'izao fotoana zao ary tsika zao mahita hoe tena misavoritaka mihitsy eto amin'ny firenena misavoritaka na iza hipasoka eo na iza hipasoka zay ny zavatra misy eto misavoritaka fanabeazana tsy mandeha amin'ny laoniny fitantanana kapobeny tsy mandeha amin'ny laoniny ny vidim-piainana tsy tana fa miakatra tsy isan'andro intsony tompoko ny fiakaran'io vidim-piainana io fa isan'ora satria tena misy an'izany afa mividin'le zavatra adiny ray meloa afaka adiny telo adiny efatra efa miova le izy ahoany tiany niova akala izy tsinona naka entan'izay tary de niova le izy de miova ohatran'izany tsy misy zavatra manjary de zavatra tsapa ihany keo anatin'le izy de ny hoe fanadiova-tena tsy mety misy mijoro mihitsy indrindra ny zay tompona ndraikitra manana ndraikitra eto amin'ity fireneny ity tsy misy mijoro hoe miaiky hoe tena misy andraikitray tena misy tsy vitanay matoa mitranga ny tsy fihetezana eo amin'ny fiainan'ny malagasy fa rehefa misy zavatra mitranga de manilika na ny manadio tena raha ny fotoana iainantsika amin'izao fotoana zao anefa dia ilaina ny fitoniana samy tenen'izany daholo ny ray aman-dreny mpiangonana ny ray aman-dreny ara-drazana ny sehatra reza-pirenena mitenen'izany daholo ilaina ny fitoniana satria 3 taona miavaka le fitoniana nefa raha tsy hitanao hoe ahoana seni zany zao tamin'ny herinandro iny mba nampiantso an'izao nampiantso an'izao mbola resintsika moa ny momba n'iny rehefa avy eo zany fa hoe ilaina ny fitoniana ilaina ny fitoniana kanefa le fitoniana ohatrany tsy misy avy aiza ny mahatonga ny tsy fitoniana avy aiza ny mahatonga nylay tsy fitoniana eto amin'ny firenena tonga de amalitsika aloha anankiray fotsiny ny tsy fitoniana zao ohatra hoe reny tany sambavy reny hoe tena tesitra ny mpisehatra ao anatin'ny lavanila indrindra le any amin'ny fotony any de nydoroina ny vanila eo masom-bahoaka eo kalamanjana de nydoroina ny vanila de raikitra ny pankarta ny sora-bavety dia zany zao raha jerena de mandeha ny orakoraka sinsisa hatramin'ny antsoantso isan-karazany de raha zany zao de jerena tena tsy tony mihitsy zany amin'ny Madagasikara zany fa tena otra mitrotrotra be tena mitrotrotra be de rehefa miteny ny mpitondra fanjakana manoloana n'ireny zavatra tany sambavy reny raha zay fotsiny raitsika ohatra de inona ny lazainy olona efa voakaramy reny olona efa voaomany reny inona koa filazany azy efa commenté reny zany no enonao zany avy any amin'ny mpitondra amin'ny toe-javatra ohatran'iny de ze mitranga rehetrarehetra lazaina fa commenté foana tezitra ny mpianatra eny votovorona no ny antony maro samihafa de lazaina fefa voaomany reny lazaina fefa commenté reny mitrotra ny mpikirakira ny vanila mpisehatra ny vanila ny sambava lazaina fefa commenté reny efa misy ambadiky reny efa misy atido reny tsy tongatonga ho azy reny fa misy mikopaka sinsisa fa nga izy ty afitsariboka kopahana fotsiny olombelona nereo na mpianatra eny votovorona na ny mpikirakira sy mpisehatra ny vanila ny sambava any sava olombelon'ireo faza eritreretintsika hoe zazakelika hoe bakona de mandeha kopakopahana de mirehatra fa olombelona ireo ary misehatra ao amin'ny sehatra misy azy zay le izy zay fa nidikan'le fitenenana hoe misy ambadika io efa commenté io nidika an'izay de felana bala fanadiovatena foana fa tsy misy mihitsy hoe sao de mba avaty aminay tompona andraikitra tsy mahavita ny andraikitray ny mahatonga an'io rehefa tena jerena le fototry le raharaha mba betsaka ny fitondrana fandimby teo ampidiritsika dadaleba rehefa avy eo betsaka fitondrana fandimby teo ndeo raitsika hatrany amin'ny président Didier Ratsiraka président professeur Zafy Albert président Marc Ravalomanana président Hery Rajaonary Mampianana fa tsy ohatran'ny am'izao marina hoe raha hoe grève ny ambaratonga ambony efa nisy fa tsy tonga any amin'ny resaka hoe fanaboridanana mpianatra vehivavy na enao zany tsika tamin'ny herinandro teo de mitenitsika avaiza zany ny mahatonga ny tsy fitoniana
mahatonga ny tsy fitoniana de ny tsy fahaizana mitondra ny firenena. Zay ny mahatonga ny tsy fitoniana eto amin'ity firenena ity. Resaka borsa, aloavy ny borsa ny mpianatra, resaka infrastructure amboary, aloavy ara-potoana sy feno zay tokony azo ao, resaka digitalisation sy ohatran'izany, rehefa tsy voafeo janony any soloya taratasy stylo, zany ve de satro tokoty ohatr'izany foana natao hatramin'izay, fa tsy maimaika mipingapinga ry de rehefa mitrondra ilay mpianatra hoe zao hoe mankatsa makary, eto tsy isy milaza mihitsy hoe momba ny mpianatra, tsy izay. Fa rehefa atao ny fandiniana de tsotra fotsiny hoe aiza ny fototry ny aretina. Rehefa marary ny olona anankiray, rehefa miakatra ny inony miakatra ny tosidran'ny olona anankiray, samy mahalala an'izany tsika, de tsy maintsy fatarina, tsy maintsy fatarina. Zay ny tenen'ny dokotera hoe avy aiza ny fototra ny mahatonga an'io tosidra io, fa tsy hoe miakatra ny tosidra de minana tongolo gasy zao mankatsa amin'ny makary, zavatra mandalo zany. Fa aiza le fototra, tsy fantatrao zay, raha tsy manao analizy manao an'izao hoe atao échographie ny fo hoe ny any amin'ny kibo any jerena ny inona ny rein sy ny sisa jerena dolo ny aty jerena amin'ny atsiprena de hita hoe iny le teneny hoe bilan complet, hita hoe ay ato zany no mahatonga an'io. Zay vao mivoaka ny fanafody vidioti vidiana daholy. Zay le izy zay. Ka raha misy zany ny atao hoe tsy fitoniana dia tsy maintsy jerena ny fototry le izy. Rehefa tena fakafakainany ny amin'ireny eny vodivorony ireny de ny tsy fandoavana araka ny tokony izy ny vola mpianatra sy ohatran'izany. De ny resaka hoe infrastructure isan-karazany, ny resaka vanilla efa ela io no ny kotaba hoe zao ahoany ty vidina vanilla ty, ahoany ty foany any io iny ty le CMV sa inona ataony ao ihany io. Ny SMM ihany ko zao syndicat magistrat nampitsara tamin'ny herinandro teo, nampiantso mpanao gazety ihany ko, ny teny ko ny zareo misy zavatra atindry zareo ampitaina, zany rehetrarehetra zany. Dia ny tsy fandraisana andraikitra mitambatra de mahatonga ny olona ho tesitra na hoe ny sehatra anankiray ho tsy faly. Rehefa tsy alohan'ny volanao hoe de ho faly amin'izany izy, nefa ianao totra ny voaloha foana ny ianao, ny sasany rito amin'ny lamina be, de iza zany no atokana hoe ty tsy aloha de alao aloha iandry, de iza no afaka tsy miandry. Tsy afaka miandry daholy ny rehetrarehetra amin'izao fotoana zao tompoko. Zay le izy. Dia zay ny atao hoe tarikevitra aloha na tady-resaka momba an'iny fa dia iresakitsika momba ny raharaham-pirenena anankiray ihany ko zao maso mijery fotsiny zao hoe nampidirina amponjavonja maika ho ny lola rasomaro hoe zao hoe nisy ny toly zao misy raharaham-pitsarana sinsisa tsika tsy hiditra amin'izay raharaham-pitsarana zay aferan'ny lola rasomaro any, fa le hoe maso mijery fotsiny ao anatina fotoana zay tena hoe tokony hoe hitoniana sinsisa no mitrangy zany zavatra rehetrarehetra zany. Iresaka senio aho resantsika any rehefa avy eo dia zany no fanontaniana mipetraka. De anahoana izy ty anahoana izy ty ahoana ihany ty resaka fifidianana ty fa akoatra ny resaka fifidianana ahoana ihany ty fiainan'ny malagasy ty, ahoana ty tsy fandriam-pahalemana ty miverina foana io, ahoana ty vidim-bary ty. Saika netiko teto mantsy fa adiniko fa saika netiko teto mihitsy le tongolo oignon ohatra ny tiakibe ty ny angezany 300 ohatra ny ty teny aminay teny, so de mba tsy zano any vidiny io tena za mihitsy fa lafo ane le akanay azy sinsisa zany ny zavatra misy zany. Eny ary rabaina ny ray aman-dreny dadaleba zay tonga eto amin'ny MBS sy ny radio Mada zany ato anatiny miara-manonja mavitrika de mavitrika mety tonga vao maraina izy de efa tonga teo dia miarabanao indray dadaleba satria manakambary ianao zany ny fandehan'ny fiainam-pirenentsika aloha hatreto anao sehatrary ndaohatra antsika. Eny irina de faly miarabanao tokoa ary faly atsika mpiara-miasa reto amin'ny miara-manonja MBS
dia tsy ho adiny koa ianareo teknisianna tarihina Andriamatofaly de zareo ambonirianao koa izy tsy azo adinoana dolo satria itsika mpijery de tsy ahita ary tsy areny feo koa raha tsy misy andreo teknisianreo. Etoana koa nefa misy tompony ny orinasa ary tsarony zany satria raha manitsaka an'ty tanàna sy toeram-piasany ty de misety foana fo ary malahelo foa mampanafa de naninona loatra zalahy na tonga antony toeranao tony simbo toy zao. Ny tompo miezaka ny mba anatsarany ary hitaizany vahoaka ho any amin'ny lalany fampandrosoana, ho any amin'ny lalany zany fahazavana am'izao fanoana fanaraka am'izao toetrandro zao. Ary izay indrindra ny mahatonga rina matsiaro sady satria anitsaka ny herinandro andalo ato anatin'ny 7 marsa 1770 tsika ho avy zany amin'ny alarobia zao zany ho fotoana fahatsiarovana ny tolona zay nataondreo havana sy ray aman-dreny sy saintsainana isaintsainana ary andinihina sy amakafakana indrindraindrindra satria raha izao dadaleba re fotaka mampikaroka ny fomba aradrazana sy fomba malagasy de maro aminareo mpitondra fanjakana ambony reo tsy mamingavinga ary tsy manevateva ary tsy manambany koa fa sao de tsy mba nandalo zany atao hoe tantara amy pirenena zany nareo zalahy fa mijaly any le vahoaky misy mifakondro vava misy tsy mihinana ny marary de fa nrazambe no atsona meloa mba lay voarairazana raha tonga zay fotoana odiko raha de tsy atafita am'ty aretiny ty tso. Maro ny manary zanaka, maro ny tsy mahita fivelomana tso ary de na de mangataka ny eo amin'ny manodidina sy ny fiarahamonina de ohatry ny efa mahamenatra nefa efa mbiakoditry ty raha ty de seho miariary zao fa de na ny raisam-pirenena de mila fahadimy any amin'ny farany amin'ny fahantrana amin'ny malagasy ka hoy aho miverina aminareo mpitondra fanjakany ary indrindraindrindra ianareo avaram-pianarana rehetra zay velona am'izao fotoana zao ka mahafantatra tsara ny atao hoe tantaram-pirenena tsy angano tsy arira toy ny hoe faramaleo misy koto be kibo na ikoto fety sy makany io tantara mileo sakarantsy ty zalahy fa tena nisy ary ny ainana ary tena vokatry ny fitaizany reo ray aman-dreny hatramin'ny idirany fivavahana teto a Madagasikara eny na tany amin'ny fahampanjaka ary fifanajana sy ny fiarahamonina zany de notoavina ary nalalina ary nampitaina tamin'ny lovatsofina sy ny atsoratra kanefa raha nitsaka an'izany fahatsiarovana ny tolom-panafana zay lazay no tabataba tamin'ny 1770 toa tsaroko hoe niany ko satria mampikaroko hoe fomba aradrazana sy ny fomba malagasy nandalo ihany ko tamin'ny herinandro lasy iny natao hoe taom-baovao malagasy. Zaho dadaleba zany de tsy mandalo ary tsy miady hevitra ny hoe mety hoe nanaovana ninona tsy nety fa mifotok-hevitra kosa rehefa hita hoe mila zavatra iaingaina zany hoe taom-baovao malagasy zany de fomba zany ary raha tsy misy ny fomba tsy misy ny asana koa raha ny volana zao ny jerena volan'ny alotso be zany de niakatra ho tsy hinam-bolana am'izao fotoana zao de iainga akory zalahy nosy manjaka anao ny alamady be ao amin'ny volana alamady de eo de tsinjoko hitako fa mbola tokony ezakytsika nefa zay efa nanao de ampaherezina manaova foana manaova ihany fa nefa nanao any amin'ny taloko ohatra nanosy manjaka de fomba ndrazany ary fomba ny ainana tsofina rano ihany koa tonga soamatsaro zany andro asaramanitra zany koa am'izao fotoana zao tsika ary raha hitodika amin'ny resaka akapobe amin'ny fiaina am-bahoaka matsiaro fa tena misy ny tsy fitovik-hevitra, misy ny ady hevitra efa lany andro mbola misy mandroso ihany
misy manelitsao za moa tsy mahay an'io Facebook feste ty misamy laza zay tia nylazainao amy Facebook ty raky izy fa aza de mirimorimo loatra amty fandrosona entiny eto antany ty e fa ny tiako tenenina zao de mandeha zao ohatra ohatrany hoe hoavy ny fifidianana de fa samy manomana ny paikaby ny tetikady hoentinao am'zany mandeha fivoriany etsy mandeha fivoriany ero mandeha ny fandresen-dahatra raha mitazana ny seny manokana zao de raha ny tamin'ny herinandro iny ohatra raha ny tamin'ny herinandro iny ohatra zao de daholy raha amin'ny akapobeany aloha mbola tsy mahafapo ary mbola betsaka ny zavatra tokony hovanao fa na izay na ty zay koa zany efa nilazany hoe ny tokony fotsiny am'izao izy efa hita hoe misy dingana ihany ary hita hoe misy fenona ihany ny fangatahana sy ny etaetana entin'reto atoko mpanohitra ary mpanohitra mibetsaka tao ary mpanohitra ny betsaka tonga teo ary tam'izay fotoan'izay fa mbola niavona ihany ny zareo mpitondra fanjakana nefa mampalahelo ko nisy tao ihany izy ke nisy teo zareo fa rehefa mandeha maneho faneho-kevitra eny amin'ny televizion mpanjakana eny ohatra ny ministre ny serasera zao de mbola mahita kina mahita filazana anaratsina an'reto mpanohitra milazany hoe nareo ihany nanao an'io lalam-pifidianan'io ianareo ihany no natonga ny zaosonyzao mangatanareo foana io zavatra rehetra io fa nareo to tsy mba manana soritra sa tolotra ny vahoaka akory tsy zany izy ty tompoko fa amin'ny hevitro za manokana zany matoa iny fitondrana io na de tsy ara-dalàna ary natongavany tao fa tao anatin'ny doublon tao anatin'ny alabato tao anatin'ny fampiasana hery fampiasana tanjaka ary miseho zany zao am'izao fotoany zao satria mampalahelo any aminay ona zao le teny tosy ohatra sy mary verina kely satria ianao mihitsy ohatra ny hitako tao ianao ny teny tosy de azo lazaina mihitsy satria na tsiaro izahay zany amin'ny mahatokotiako Madagasikara ary eo amin'ny tokotiako Madagasikara misy fampifezanao misy ambara tonga mpitondrana ohatra zao misy ny any amin'ny filompanorona marika Ravalomana misy ireo bureau politique de zay ireo député reo de efa lasa bureau politique ary misy koa ny atao hoe distim zany mendraikitra ny district misy ny comtim mendraikitra ny commune de misy mifoky tim ianao taiza hoaiza tam'izay ohatra mitao amy comtim ianao sa taiza toerana zao de comtim Akadimanga ary izay eny atoseny fantatrareo ihany fa mafanafana raha ary voataiza tao anatin'izany fitolomana satria za dadaleba re fotaky zao ne taranaky nyty tandrazany MDRM mandraiky ary niatra zany fangiry firina zany izay rainao zay aloha mba tsy Rakotoko Manga Gilbert zao ny anarany ndraiky MDRM misy ary tao amin'ny office dirindra fozambe kokoa natao hoe bebe ranodrina zany zany ntombary zany zany ndray de ny victime atao am'le office dirio zany rehetra zany mampihetsika fitaizanany tsy tianay raraka tantsony zany fa na tamin'ny androny rainay zany ary nge efa tao anatin'ny fanenjehany izy matiny zokinay de mamanay mipapako mpitondra ronono tam'izany epitan'io efa teny Akadimanga foana nareo tam'izay efa za tena voromahery zay satria ny Ambodrapeto natao hoe teraka voromahery azonay tamin'ny mpanjaka radama voalohany zany ary eny aminay koa mbola misy andreo ty tanindrazana natao an'izany hoe mpitarika ny syndicat voalohany teto Madagasikara niaraka amin'ny raha sergent Ralaimongo zany de eo ary zay inona zay no manaingy anay sy mitaizanay zany anohitra amin'ny fomba miaja ary anohitra amin'ny fomba mendrika amin'ny tsindry azo lena zay toany aminay de zay narakitranay zao zay eny amin'ny commune fito zay no eny mankony de ny ambavaditokany andranina ohatra tosy be masoandro Akadimanga fiombonana ary Ambodrapeto de ambany nanaraka an'le fietsika reo tanora koa zay de ozy reo tanora andoranga atao Itosini ndray ny anaratsika zay Itosini zay zany kambanandreo commune fito reo ary raha Itosini
ohatrany hoe Etazonia zany zany Etazonia zany neno firenena matanjaka indrindra ato ambony tany raha toekarena na raha miaramila de zay tosiko zany tarika mihitsiny fanovana toe-tsaina zay tosiny nitarika ny fomba fanaovana politika vaovao eto Madagasikara eto zany fanaovana politika vaovao zany de atao anatin'ny ara-dalàna mandeha ohatra fifidianana ekeny rehetra fifidianana tsy misy alabato ekeny rehetra zany fifidianana madio fifidianana madio de raisiko zany le teny aminay teny amin'ny teny etosy izay fito menadara zay ny andraikitran'io lehibe ny comité teo amin'ny commune fito ny antony de mba sady fampianarana fitaizananay zany no fisidrana koa reto comité reto hoe fa mba mialokaloka fotsiny ato sa fa mba mana fotikevitra voataizany dadaravaly manana tsy misy fahatahorana rangaha satria zay manao marina ary navelanay mihitsy ny député hitazana aloha sy mandrindra fa izy tsy manary mibe ny tanàna misy anaky efatra eny fa reo koa tsy nampandraisinay fa mandrindra fotsiny reo zany ary raha nanao an'izany fangatahana zany zay nangatatsodrano nanolotra hevitra de ny fampiarana fa rehefa nandeha le ny fangatahana nataony comité de tonga tao amin'ny district ary zay rehefa tonga tao zay de hoe anao mitondra ty fangatahana ty zay satria ny tompo tanàna efa nanome alalana de inona no ataonay re tompoko satria anao fangatahan-dalana zay fa moro vahoaka zay anao ampahafantarana fampilazam-baovao sy fampiarabana tratry ny taona ihany koa indrindra mba fanosina fa vita vary somatsara ny eny aminay Ambodrapety eny Kady Manga iresaka an'izay mihitsika reveo de teo any de ny any amin'ny district amilazan-dana tonga de any amin'ny foibe any amin'ny préfecture eny ao mandeha de naraha zay tonga any amin'ny préfecture napetraka ny fangatahana rehefa tonga tany de nisy accusé de réception de nepitsiny monsieur le commissaire meko aja sy voninahitra ianao mahafinaritra ny fiaraha-miasa taminao de nanao fanadiadina tamiko izy ty toeran'ity eo amin'ny toerana an'olo-tokana mifefy tamboho ianareo tsy voaboaka an'io raha mivory eo de anao fampelezam-baovao fotsiny nataonao reo de fitaopy vavahana eny monsieur le commissaire ekena rozy izy monsieur le commissaire fa atsioky anao raha kelikely eo fa adinonga ny antsoa izy maro asako de nepitso tonga tany rehefa tonga tany de ndresiko le zanana tena va le hoe oken'ny commissaire ndresiko ay ato efa nisy fandavana satria na monsieur le préfet ary voninahitra menazy mbola mivory tany Amboda tany izy de za tsy namaky tsony fa nanantena an'le valy taratasy hoe oke ay fandavana ny tao anatiny ary ivan'iny zay vo nikoropaka nefa le fampilazana efa le oken'ny commissaire na evako de zay na tonga andreo vahoaka reo marobe tonga teo ka noho izany tokoko ngamba tsisy fondro tsisy fa zareo nareo folo alidary eo moa de mbola mahazo afatra manokana amiko mihitsiny fa raha tamin'ny andron'le damany nareo folo alidany raha milaza momba anareo de ndreo fa ianareo le fomaranitra sy ampinga mateviny fanjaitra ny taniny tandroko ny fanjakana ako feomando amy tampanjakana kitry farany idy sy rakotry ny tany vato eran-tanany ambany lanitra tandroko ary ny vorona vavady idy ny vora varavarana idiny trano saitsainy tsara zany dralary eritrereto ny zavatra tao fa ny tena hitanay naditra be tao gendarme fa ny polisy miaramila samy nanao ny asa fa teo on'le fandomana satria hita hoe zareo mihitsy zany ohatry mamorona hevitra ve sa voabaiko avany amin'ny mpitondra fanjakana mba tongavana am'le hoe teteza mita satria raha voakorotana ifamony teo ndraika mbola mito iny de hoararotina ve le toe-javatra fa aminay itosiny tompoko milamina be ny ary manaraka toromarika voataiza ny vahoaka eny ary ny tompony aminay eny raha karena milaza aminao zay nitosiny hoe vita vary Kady Manga ozy ianao vita vary nefa zao vary aminay eny amin'ny commune fito sahirana vahoaka ary tena sahirana satria mividim-bary zao nefa miakatra efatra arivo mahery fa eny aminay zao
fararano ny eny ary tsy vitan'io fararano fa mahatonga anay ho manana fitaizana koa na ara-toekarena ny na ara-sosialy na ara-politika filoha maro karavalomana zay ny atsarovany azy eny akadimanga izy nanamboatra ny barazy zany de nanamboatra koa ny président io taboka io a io zany miazona secret an'ity tsy mampisy tondra-drano a amin'ny rivo gosy ny kopa fa zany tsy fantatry raha mpitondra fanjakana zay tompo tanàna ihany fa rehefa namboary ny filora valomana na io le taboka eny akotrany io de misy faritra ao amin'le atao andolafy eo amin'le andrazara volenao mikatsaka volenao voatavo zao fararaha mamboly vary eo fa vita fararanato afaka ray volana ndray de mbola anao fararano faharoa akadimanga zany tsy anarina eny dadara valomana ary zany ny vita de fangatahany vahoaka zany hoe zao no ataonao président ravalomanana de atolotra ianao ny vato de zay mazava ho azy zany fa tsy andrina ngeroa ny atongava amy fifidianana filoham-pirenena vaovao e ilana amizava fahatsarana de raisiko aminao hitanao na vaivavy tovavy eny aminay ary marilandrirana velombelom-bolo satria fanamboarana tareny volatra ny antony fa oriny raha amizaka ny tsy fananam-bola fa eny aminay misy le azonay lazany hoe filet de sécurité le nataony data miaka ny eny tsy mba tam'zany ny fanamboarana le barazy fa zao ny vokatra miakatra io le ataoko hoe filet de sécurité evahana i amy vahoaka malagasy rehetrera Madagasikara zavy hoe mahazo tombony miakatra ny voatavo miakatra ny katsaka miakatra ndray zao ny trondro ao bolangilangina doly hatramin'ny zaza tanao hatramina vaivavy ary manjary mba misy ambombola kely io kojakoja tare zany miteny aminao fa raha za zao mitarika kome eto am'ty Madagasikara afeny komenaka tare io de ahitanao ny ditra ny vaivavy malagasy zany fomba fiasa doly zany ohatra zany fa ohatra ary tsika nefa tsy mitaiza olona am'zany ary tsy mitondra olona am'zany fa mbola tiako tenenina koa le député anay de vakivavatarena le gendarme io coloniel io any anytany antorany fotsiny za tokana an'le tany amabo sy name terrain za zany mpianakina be fahatany tsony fa samy malala tany mpanjakana lahapampanjakana zany fa efanao voafehitra raha filoham-pirenena renao a itokany anao sekoly eny amin'ny arabe milahatra tamin'iny na isy fangatana na tsisy fangatana nenay reto atanàna tsy avelonao mbany ambotaiazy tamin'iny ka tsy hita tsony tonga tary ndraiky de zay aloha amy mampikarokaradrazanazy le maray aman-dreny amy fomba malagasy raha fa mba misy dingana vita ihany koa tsinjiko zao i filoham-pirenena fa tsy teny androy be tsony tamy sabotsy fa iny koa ne vohitra ndre mangariry raha ny atsahadita zany tandre madada nefa de reto le miaramila ndray mbola mitrena de mbola mamoaka feo fitenenana tsy voarefy ary miteny aminao am'le manao fomba aradrazana toa matsiaro le to amy kapisaty manko ny tam'le fananganam-panjakana tamy 2009 nisy miaramila namana tsika tsy mba zavatra rano maloto pipi filoham-piangonana de natsiaro satria za voataiza mianatra sekoly lady hatramy fakeletra amizao mbola mianatra soratra masina ahoana ozy izy Andriamanitra tamy kaina raha namono any Abela ralana izy rikaina mitaraina ny tany fa nataonao azy Abela ralanao sapotiny eo andohany kaina zany any zavatra ratsy nataony de raha raisinao tamy 2009 nampisotronao pepe lehibe anefitsika io nefa mifona de za koa mamelanao zany a maleva malasana mandana finaivina vaovao fa iny nitsingerina kehitriny Andriamanitra ne mampisokatra ny vavany iny lasa miteniteny foana hoe ny adversaire ko vo mijoro an'laoko de latsaka ho azy zay tsy ho latsaka zay le nahazo ankaina tany amy baiboly tsingeriny le tamy 2009 aza manaonao foana ray hoe toanovana toetra sy ny fomba feny ya eny ary ka zay moa mahadadaleba ny dadaleba sady mandinika andra raha-pirenena izy no eo ihany koa lay resaka hoe fantaniana sy fandalinana ny resaka aradrazana zany mahamalagasy a sinsisy ny resaka vary ianao tao ohatrany verina kely ny saiko hoe vita vary zao a akadimanga ao zay ianao
tam'ireny le gidragidra be le sakoroka be teny ambotro manjaka reny tadidiko tsara fa isanandro de ianao ohatra nitazako teny foana matetika de natao iny resaka iny ona dadaleba raha ohatra ka tena voatototra tambarina ambotro manjaka raha ohatra zany hoe tena voatototra tsy vitan'le mpitona fanjakana trano fara moana izy fa lasa indray izy nandeha nekandrefana any asa indray ahoana indray ny fizotrany any fa raha andeha atao hoe voatototra le tambarina ambotsana manjaka ina mety vokany ohatra fotsiny samyzao ko ohatra ianao fa zavatra azo sampahitanana mihitsy eo amin'ny resaka toe-karena aloha sy eo amin'ny resaka hoe aradrazana raha de hoe razana tsy fantako io toerana ity ny toerana lembalembe hatrany amin'iny ambojatovo ambony iny analakely rehetrarehetra iny tony anosy tony reny akoron-drano ape filoha be orisika misy taolo reny reny ny fitambarandreny rehetra reny makany aminay ny ambodrapeto makany afiano arivo tonga hatrany ty amin'ny alkadivory be reo hatrany aminay alasora reo natao hoe lemako be tsy mitatatra zany hoe tamin'ny mbola andro vahimby reo de tany onaona fotsiny karazana zetra zany de erana naniry teny de zozoro de reny azadino mbola nisy voiny ety aty tam'izany fotoanandro fa misy ny fanidom-boy zay mipetraka eo alasora eo amin'io aty ambomany amboly io karaha izay ny resahatsika zay ny fomba fiorenan'io de amin'ny taranak'andre ambodilova zay tany amin'andre pirokana nitsodrano me ny taranana ny azo hoe oetika any amin'ny losa ny taranako izy ambolovary de anao fiopina de zay zavatra zay no natonga anay mbola io mambolovary io fa teny aminao fa raha hoe voatototra teo i be tsy mitatatra zay ambotro manjaka de ny fahalalako am'za dadaleba re fotaka amin'ny analizy vitako mihitsy teto Madagasikara no nisy natao hoe amperour raha laitokana inandikany io nitondra ny tany sy ny fanjakana satria fa eo amin'io be tsy mitatatra io raha fa mahorina zavatra eo anao teo nge ny lapa no averina tamy 2019 nianay nge teo misainge tao matsona miaramily ary eo le toerana vaovao zany hoe entina miaina vaovao mihitsy ny ministera synkara de teo daolona sainga orona zay nylazako ny hoe rehefa vitan'zay de miorona amin'ny fanjakany miorona amin'ny fitondrana fa so ihany zay raha nanohitra andreny any hoe teo ny fitaizana ara-drazana teo ny fitaizana ray aman-dreny fitaizana ara-tsoratra masina pasterany eny ampiangona isaka ladiny mivavaka foana hoe mba tsy ho voatototra le be tsy mitatatra tam'zany fa rehefa nandeha tato arina ay rehefa nitady-hevitra taty aroa zay satria ialako tsy indra nefa nisy fitaovana mibataina mihitsy teny fitaovana fa nisy fandomana mihitsy nefa nisy raha latsaka teny fa am'izay no midika fa hery vaiky ty raha ty fa rehefa nandiniky zay hoe so kosa zalahy mbo ilaina ihany ny olona nandia fianarana so de ilaina ihany ny fitaizana ara-politika de nanatony zay amy mahatokotiako Madagasikara anay fa tsy mazava be zany nandeha tany bureau politique zay naka hevitra zay tamindreo député sy ny anareo enareo manaova ampahendrena fitakinareo fa eto Madagasikara misy didy amantalana fianarana ohatra zao misy nle hoe ay misy zao ny komodo iny komodo zany lala zany rehetrarehetra zany misy fakakevitra ary io HCDD io ao anatin'io tam'izany fotoana ny Sénat mbola tarihan'ny président Rivo Rakoto vao nandeha ny credo hita tia Mamasina mandeha ny MDRM pasteur Tsarame mbola tsy misy ny MRRMDM fa am'le matitandrazana azy reo fotsiny de mifiraisakinanay ambotro manjaka sy ambodrapeto mandeha foana ny fomba ara-drazana satria raha reo masina eo tapona ambodrapeto reo mbola tsy manaky ny anotofana zany be tsy mitatatra ary tsaroko ary isorako nle filoham-pirenena teny emeritsy atosika izy de fa vaky vava misy hevitra Andriamanitra ozy izy matoa mbola tsy voatototra
tanoa zay. Mazava tsara zay ka andikan'izany rehetra zany moa zany de ny hoe eto amin'ity fireneny ity eto amin'ity Madagasikara ity tompoko a de aza mba manaonao foana eto amin'ity fireneny ity raha nijerena ny zavatra niseho tany efa niseho ny lasa zany raha jerena ny zavatra iainana am'izao fotoana zao a de makambony sika makambany de etotsika mandinika hoe tena misy ny zavatra tsy voadinika tsara tsy voavolavola tsara fa avy eo le izy mivadika oatra ny andrakandrana foana ny hitondrana n'ilay firenena hatrany amin'ny resaka fikarakarana fifidianana io hatrany amin'ny resaka fitantanana io de lasa andrakandrana foana ave zany ty raharaha ty ohatra impiry zay mpikambana atao anaty gouvernemanta ny kitihana de olona efa nasorona zany de hoe soloana de olona efa nasorona indray asa mena toerana hafa indray sasany zao fa ny sorona tao amin'ny gouvernemanta de lasa mpanolo-tsaina manokana indray any amin'ny fiadidiana ny repoblika le tsy de hoe ahoana na hoe ahoana fa malasa saina amin'izy zany de hoe ianao zany raha manolo a dia mieritreritra ianao zany hoe mandeha mba hoaingakaingana kokoa zay olona solao zany a hoe mba havita tsaratsara kokoa noho n'le teo zay le ndikany hoe soloana le olona asorona le olona de le solony a everina fa havita tsaratsara kokoa noho n'le teo zany le olona ny asorona indray a atao a apetraka any amin'ny rafitra ambonimbony kokoa noho n'le nametrahana azy teo tsy miresaka olona mihitsy sika fa le fomba atao mihitsy le fanapaha-kevitra mihitsy no mahalasa saina ny besiny maro zany mahalasa saina vo mainka lasa toerana ambonimbony kokoa noho n'le teo nefa le tompona ndraiky zany ny sorona teo a misy antony zany zay de ny olona mieritreritra hoe azo vokatra tsaratsara kokoa zany ny manaraka eo zay solony eo de inona ny profond zay soloana foana ka soloana ty afindra de ohatra fa nga izy tiako hatro sa inona ty raharam-pireneny ity de zao zany hoe tam'le fanoloana ny fanamboarana amin'ny mpikambana gouvernemanta farany teo a dia tenenina zany le mpikambanao anaty gouvernemanta hoe ao anatin'ny embolana nareo anatin'ny telo volana tsy maintsy mahazo vokatra sinsisa de gagy ianao zany le fomba fiasa mihitsy zany ka le izy zany araka ny teny dadaleva teo hoe raha vao tsy mandinika tsara manao zavatra de tsy tonga any amin'ny tanjona mihitsy zany mahatonga an'ireny atao hoe tsy fahafaliana etserona foyer de tension zany zao misy atsika fampianarana ambonika fambolenaka any vanilaka aty amin'ny hoe resaka vidim-piaina sisa tontolon'ny varotra ka tena menimenina daholo ny sehatra maro samihafa ka zay le izy dadaleva hoe raha vao manao zavatra tsy voadinika tsara dia lasa mianaka ny ilay tsy fahombiazana teraka iny be deabe ny zavatra tsy voadinika am'izao fotoana zao ary eo ihany ko ny hoe misasany zany mety metehitra fotsiny hoe am'le fahaizana be zay mahay zay teknisianina sinsisa fa tsy mba ianona le ray aman-dre ny resaka mahamalagasy malagasy rehefa anao zavatra andreram-pomerina moa ny rehefa anapa-kevitra de tsy maintsy vory miaraka amin'ny mpanolo-tsaina ary tena hoe adievitra tena hoe zay mahaso amin'ny fanjakana no atao ny am'izao koatra ny mandeha fotsiny am'izao ahoana ny fahitanao an'izy misatranao rina aho raisiko voninahitra lehibe tokoa ny famomezanao any fandraisam-pitenenana satria fandimbiasa atsika amin'ny rahalahy mianaka moa izy ty ary mbola isy namatsika ihany koa ary ho avy ao arinan'izao de fa tsofina rano sady izy hotoron'Andriamanitra hevitra toron'ny fahalalana manana teny tsara teny masina ason'ny vahoaka ary ho hevitr'Andriamanitra zay hevitra mivoaka ny vavany io raisitsika manko zao ny fiandohany zao fitondram-panjakana zao nge netomboka tany amin'ny fanonganam-panjakany rehefa tena hoe somary verina mihitsy zany tsy maintsy raisitsika any amin'ny lohany le resaka aloha satria raha fa nianga tany amin'ny fanonganam-panjakany io misy fikonikonenana ta inany naraikitra an'io
olona tao aty mivadika any enina n'olo-kevitra anio ary ratsy manonona azy fandram-piadanana izy efa nody io olona ilahy io civil fa raisiny MFM voninahitra angamba ny fanalora ny MFM marery mahay nampianarana zany hoe ady anaty akata hatrany Cuba niaraka am'zany Che Guevara niaraka amin'ny Fidel Castro ady anaty akata niny netindrilana anaovana fanonganam-panjakana iny dikan'izany jilamboto be dabe de misy fitiriritana tao ohatrany ankizy kely rehetra raha mbola kely inona nataonao rehefa lehibe ny avany velany keo Sarkozy fa tsy faly keo misy keo ny namany avariny Reimbozy fetsokon'iny Sarkozy Bozy Reimbozy Sarkozy iny ny fototry ny io raha io atria raha tsy misy lehibe mpanohana anao koa ny tsy ho vitanao de nitongavana zany dorana daholo zay ny mampiseto isaky niditra n'ity MBS ty azy lako de mbola vita ary ka mbola vita io ho avy ny fotoana men'Andriamanitra fa raha raisitsika am'le ara-toekarena am'izao nienga le tary amy fanonganam-panjakana nge ho ahy de misy mpanolotsainao a misy hevitra devoliko io ne tonga n'olo hevitra Jesosy ary ny fitany ataovy lasa mofo io vato Jesosy raha le tena mahay anao inona hoanina fotsiny ary le hoanio raisiko eto zao manjaka ny kolikoly manjaka ny risoriso za dadaleo ba efa nahita vocabulaire vaovao ny atsy risorisona kolikoly tsony satria raha kolikoly izy de hoe kolikoly de hoanina raha risoriso de arososo de rehefa vondraka de hoaniko koa ty fa inona ny anao ary le vocabulaire vaovao voky anio io voky anio teny ray iraisan'io voky anio fa manehitra anao raha pitso maraina androany anao voky mikibadiba be zavatra tokony tsy hoaninao inona zay raha eo am'le fiainam-pirenena angalarinao bois de rose angalarinao volamena telo amy fetopolo kilo avadika avy ny volamena atsika angalarina ny te tomano mihitsy any riny etsy amraha tsy mahafotsifotsiny etsy amin'ny etsy tambahoaka veranga de tonga de bodonao de any ambanivohitra hatrany amin'razambe fa firy mamboly tambary de le fiatraikany eny malagasy tsy mifampijery arina tava ary tsy mijery voamason-jaza ozy izy fa raha misy kely any na zay natonga le valala ray fanapahana any fa ianao fototry io tantara io mieritrereta tsara tompoko fa mampalahelo zavatra to ary zay le teneniko aminao hoe malagasy manko rehefa latsainao makanina izy tsy zakan'zay ajanao an'io voky an'io zalahy fa manaova amy fahamarinana ary ny herim-ponao enta mandeha fa samy manana taranaka tsika menaka avy ona tsara misy teo voky an'io manehatra rapitso fa manehatra ianao rapitso maraina zay zany mba angatahako anrareo akademisianina eny Tsimbazaza reo motsy mba ampidirina am'le vombolana sady mba ataoko tantara amin'ny fiainako kokoa zary de ny andalovako atao hoe raha mitetiky ny ohatran'ireny Ralahy Mongo ry letinandro maromana nahitanao io zao raha mijery anao tantaraiko raha milaroby ia reny taranaka andre ambony zozo reny falo arivo reny tsy mivadika mihitsy reny général reny olona fa nampianatra tany amin'ny fa de troupy miaramila malala ny rehetrarehetra ny tany Betsorotra tany mika miaramila nakary fa tsy voavidy mbaza io ary io ary de nitaraina satria eo le izy zao ko raisiko kely ohatrany hoe makary am'le resahana raha milaroby any mbo hitiny fo mazo misy toetra tokony ovana amitsika satria tsika malagasy raha tonga am'le fitenenina malagasy hoe raha fotsy be leo trandraka vodiko fafary de antsirana raha hoe frantsay de favoana raha reo botombaza roapolo taona fa misy an'izay vazara atao tompoky la François Bo zay avany Savoie zay ary a Savoie malemy fana ohatra sakalava eto amitsika amy frantsay reo amy Bretagne misy an'le masikala ohatra zao ity letinareo maromana anyty fandray nitaraina tany am'le natao hoe Raymond Lombardo io Raymond Lombardo io teratany frantsay teto fa io nanona amy malagasy tamy tolona rehetra zay natao farany ary de tamy 1948 tonga de mibatainy lafotsy ohatran'le nanaovana ny député tery tosy ndao alandeany natroplanina fa tsy araka aminay vazala mamadika anay nalefany andafy io Lombardo io ka ny tiako tenena raha feany zany
io kolokolo sy risoriso any fototry ny fahareseny eto anty Madagasikara ty ary ny fitiavam-boninahitra fitiavam-boly miainga avy amin'io risoriso kolokolo io ihany ohatraohatran'izay no azoko lazaina aloha mazava tsara mihitsy an'izay ka eto ampanaparanana ary satria efa andray ny namantsika ary matoy ady efa miomako manao ambadimbadika ao a de ina raha ny afatra tiany dadaleva zany apetraka amin'izay resaka natao zay aloha zany a ny amin'ny hoe fitiavatanyrazana mila mandinika tsara rehefa manao zavatra mba tsy hotratra an'le hoe aona le hoe tsinonrazana ohatrany tena enjana be zay amitsika malagasy amanaparanantsika azy misy ny fitenenana hoe sotra fitombony ozy fantsiny ny fietrena zay indritra aza ny anan'ny olona alahelo ihany ianao amin'ny zavatra ataonao fa ilaina ny tsokana ilaina ny tenin'ny mera ary hitodika sady an'reto amin'ny fahatsiarovana ny tolom-panafahana tamin'ny 1947 nisy eo miaramila potaka tany Ambatondrazaka misy reo ihany nanaovana an'le vagoamoramanga mbola vonona teo misy eo ny endrylahiny amin'ny efadreny Ambotro Manjaka raha faralahy raha tsy rombaka io pastera tany Ambatondrazaka tany io isan'le natao anaty vagon io ary teny Ambotro Manjaka ihany ko misy ampifandresiko am'le any Atalamanko ampisovana andren'le zareo amin'ny haraina reny taonge nisy an'izany mpitolona natao hoe Jozandry zany administrateur olona nahita fianarana fa rehefa azon-dralahy tady amin'ny NDR Mansaziny izy ialako tsiny tonga de mahitsy be inona no asantao ampigadrana nampitao matay ny vazaha amin'ny vata vazany tsy nampilefitra de io a natao sesy tany teo Ambotro Manjaka ny tamin'ny 1950 ary de mbiasan'ny taranany aty ary etoana zany ko satria reny tolona rehetrarehetra reny taty amin'ny 1957 ne vao name fahafahana amin'ny FOB zany ny mpitondra français de nisy le natao hoe CSM ao anatin'io zany ny fifanampiana malagasy zay ihany mba tiako anaovana fisaorana ihany koa raha reo ny amin'io tamin'ny 1947 io fa de ny rarina zany a ohatran'le nataon'ny CNT ndre zany a efa misy dinga nataony ary na président Ravalomanana ary de matsapa ary ny olokendro ohatreny ihany mahita le hoe aiza le foi aiza le irika hoe tokony hanohanana azy fa tsy le jerena fotsiny am'le hevitra abotolo hoe zao io fa za mino a fa ho resy lahatra ny CENI sy ny HCC zay ohatrehan'ny anatrika koa hatramin'ny FFKM fa raha iza mantsy zao io le fanjakany io apalefaka satria raha mitoy zao ane isy ady atrano eto arisy korota arisy raha mandrika apalefaka an'izay de mampatahotra zany mampatahotra be zany tsy maintsy tenenina ka hoy za hoe aminareo mpitondra fanjakana zao ny filoham-pirenena zany a de tokony apiditra hiara-miasa amin'io a reo olona ny FFKM reo ny eny amin'ny primature reo société civile reo re mba manao fanetretena kely mihitsy aloha asina vice premier ministre anakorona ohatran'izany fa ny gouvernement ny fividianana fa tsy mila teteza mita satria mantsy ny feoeno avany zany de hoe reo mpanohatry reo teteza mita mihitsy ny tadavina nga misy ny tene zany teo raha hitanao mampanao mpikaroka ara-drazana de ohatrany fikaroana vaolana raha natao teny Andriamasina Valina ahoana ozy tsy foky ity foky ozy izy manodidina itinosy ty tam'izany nefa nalala tinosy ty zaho tsy manana rafy fa mosary ny rafiko ary tsy mba manana vola milevina na vokaka fa fefilohany amy mandako Andriamasina Valina ny teny zay Andriamasina Valina ny teny zay fefilohany amy mandako ary mivailava no toerany kirizany ary zay ny afatra fanapetraky ny andre tsy takatra andrina sy andre tsy mitovy andrina dehibe aminy hikarakara an'reo vailava reo de mbola napetraka amy vahoaka ka amiko le fanjakana ohatry ny fefiloha vaky io misy karazany roa matsy ny vakisa ny fefiloha na izy ataonao vonjy-rano vaky na izy ataonao teteza mita le vonjy-rano vaky zany makakirihitra sy maka ny iana de atsona fokon'olona manambola fa ny teteza mita
mbola aodina de veso zay dikany tetezamita raha resaka tam'lala any amin'ny fefoloha ary zay any amin'ny fefoloanandreo masina valina dikany zany eo amin'ny a zany eo am'le ranovaky ny any tety inona le ranovaky manao formation anany eo ndre mato filoham-pirenena atsony le olo tendry eo amin'ny FFKM reo tsy mpanao politika koa reo dinga aminy de misy any amin'ny primature koa renforce eo le anina anareo fa za miranty vo tsy nitena ndraiky président fa tonga saina tsy nakeny androbe de mitena ndray chef de région tsika le aty zao vo tena ampiseo ma TGV atsika ono olo mpanjakana gouverneur anao raha gova raha endry anao ambaro-pavy ary amvaratra aniko ariva ratsy be le lalanao kady mangao ka ny gouverneur anga voasoratra anatin'ny lampanrenana efa trano mihitsy le izy ka ny anany tanànako vita fotsiny aloha na ny anjira maro zao de misy resaka teknika zay am'le tanàna ny Andolavo de nainaina le zareo zay tsy tianareo ve maninona tsy mba fa zareo amin'ny jira maro zany misy satria ny aminay mba nahazo an'io jiro fanazavana io karaha ndrary sinitsy zay nefa tam'le 1976 nisy jira amin'ny jiramany misy redevance ny commune fa miodina tsy miodina vatsy le sabola vatsy avaroa fa fantatra zay mandoa redevance ny commune fanjakana ary zao mbola nana jirama andibiasana toerana rina mafana be mamarana ary mieny ary fa de makasitraka sy misaotra andrina de misaotra amin'ny miara-manonja rehetrarehetra de mitsodrano sady ny dianareo mandeha nena varatra any e satria ny lala mazanga iny natao hoe maresaka ny lalana zala tsy azo ambarambara meloa zany zay fotodihina fa tsofona rano fotsiny maleva malasany tsara mandroso tsara miveriny iny ary isaorantsika dadaleba zay sehatra teto amin'ny miara-manonja teto amin'ny radio madasy ny MBS ny tondra zay fanamariana maro isan-karazany izay mitoy ihany ny fandarantsika eto amin'ny MBS aloha zany sy ny radio madao anatin'ny miara-manonja andray zany ny mpisehatra manarakitsika dia tsy iza fa Andriamato Ada zay fa tsisy vina amitsika fa pitarika ny FLN izy fa teto izy tamin'ny herinandro de mbola misy toy an'lay resaka zay tao iny zany dia afaka minitra vitsy dia miresaka amitsika izy fa mialohan zay rehetrarehetra izay aloha zany andeha aloha maveritsika hoarahana kely ny le tamin'ny seny iny zany le tery amin'ny Nouveau Hotel iny le tamin'ny herinandro satria dia maro ny olona tao araka ny efa nresana teo tao mpitondra fiangonana tao ny mpanao politika société civile maro karazana zany président Marc Ravalomanana tao filoha teo aloha président Hery Rajaonarimampianina filoha teo aloha tao ny mpitarika politika isan-karazany efa nisy filoha ihany keo tao nitarika ny firenena tamin'ny hoe tsy nampisy ny hoe mpitatana Andriamato Rakoto vao no tiana tenenina tamin'izany satria izy efa filohan'ny Sénat tamin'ny fotoanandro dia efa nisy fotoana izy nitatana ny firenena sy ny maro samihafa dia mandeha ny resaka de seny moa zany milaza izy ny aminy hoe tena atao mihitsy zay tena apety an'ity fifidianana ity sy ny sisa raha zay endrika zay aloha de mahavelim-bolo fa miteny eny akianja ny tena zava-misy marina ahoana mbola mampametra-panontaniana maro ihany keo zay rehetrarehetra zay ka mialoha ny idiran'Andriamato Ada pitarika ny FLM de ndeha aloha zany hoarahantsika ny tatim-baovao momba an'iny hoentin'ny mpanao gazetiny MBS radio Mada Ndawary. Antoko politika matanjaka eto amin'ny firenena ny antoko dimy manana drafitra sy tetika ary paikady mahomby hitondrana ny firenena any amin'ny fampandrosoana mazava ny fitakiana atreto dia mba irosony fifidianana ao anatin'ny fahadiovana sy ny fangaraharaana io raha teo no isan'ny adihevitra nataony ity antoko ity tamin'ny fionana teo amin'ny seny omaly tena nisy ny fionanay mpanao politika rehetra hoe andao iboycotté zany boycotté zany tsisy anatika an'io seny io izy fa veloha hitany avany eo kanefa tsy zay le izy raha nyresaka politika marina fa nyresaka teknika tsy mety sa manana faiza mantseo sa manana strategiany de zany laza resaka teknika ane io de aleoloha fataritsika tsara satria nanafatra olona avy any ivelany tsika ny OIF
mila nazava koa izy hoe hitatsika ao fa aizana hitana hoe mahay reto na tsy mahay, de tsika nametraka an'le teknisianna zay manampahaizana malagasy, zay tena inondrareo miseny tsara, de netiny zay ny natonga n'lay resaka, zay mahatonga ny team nametraka ny teknisiana io. Fa kosa mpanao politika rehetra zay nitariany reto bro politika sy solombavamboaka niara mivoaka niaraka tamindrareo, ka tiako zavaina koa zany amindreo mpanao politika hafa hoe mba samy manana strategiany sy mipaikadina atao hoe strategie, fa tsy maintsy fatarina aloha, tsy araka amitsika mihitsy ny olona raha ohatra tsika tsisy mahafantatra akory ny antony, zay natao hoe argument, tsy fantatra akory ny antony de tonga de to hoe zay tsy anao, tsisy tika zany, resitsika ry zany. Ary amin'ny politika tsy hoe ny ampopona ny fatezerina fitanjavatra, mila misaina mandinika, tsika tsy mirahina amin'ny zavatra tsy hitondra soa ny vahoaka, zay mahasoa azy ny tenena, ary zany ny responsabilité ny mpitarika, ny président malala zay ty mahasoa fa tsy zay mahafinaritra ny sasany. Ny zavatra de davinay aminareo seny fotsiny avy aloha zay alalaka, fa rehefa avelanareo alalaka tratrany io 13 millions io. Ny tonga miaraka toy izao no fanombohany, fa ny miasa miaraka ny tena fahombiazana, no mafisy ny filomarika Ravalomanana, fa tsy mitaky tetezamita ny antoko timy. Be mitady tetezamita be ny tiako Madagasikara, tsy mitady an'izany tsika. Raha mitady an'izany tsika mitombo ihany ny fahorian'ny vahoaka malagasy re olona, atao inony zany? Ny any an-tafy ihany ara fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fitondram-panjakana, tonga de akatany hoe mialahinao de aroso ny fifidianana. Azo atao tsara zany, tsika mbola manana 4 volana aoriana, azo atao mihitsy ke mi-anticiper an'io de amboarina fotsiny ny rafitry ny mpanomana ny fifidianana toy CENI sy ny ACC no aminy eo. No mafisy ny filomarika Ravalomanana atrandy, fa mila mijoro ny rehetra ny amin'ny fitakina ny fifidianana madio. Raha ho an'ny antoko manokana de efa misy ny paikadina petraka mba hiadina amin'ny zandy ary vonina tanteraka ity antoko ity, hiady amin'ny alabato izay kasainy sasany atao eto amin'ny fireneny. Eny ary iny le tamin'ny faran'ny herinandro teo de nazavazara zay tenin'ny filompanorona antiako Madagasikara sady filoha teo aloha Marc Ravalomanana izay, tsy mila zany teteza mihitsy zany, rehefa alaminy io azo atao tsara ny mandamy masy, nazava tsara mihitsy izy teo, tsy mila hoe zahatra mbola lalinina be fa tena tonga de mazava tsara, rehefa tsy mavita le andraikitra de miala. Reo ny mpitatana amin'ny zao fotoana zao zany arakarak'izay andraikitra zay zany, rehefa tsy mavita dia mametra fialana, fa ny olona tsy tena hoe vonoina amin'ity vidim-bary efa tsy aiza nisy vidim-barina 4 arivo zany ny kilao, tsy mbola nisy an'izany tao anatin'ny 80 taona, ny raharam-pireneny ity tsisy mandeha amin'izay loniny, io resaka fifidianana. Ny teny président Marc Ravalomanana teo hoe ameo fahalalahana izahay amin'ny andraikitra izay sahaninay zany, ny atoko politika, manao ny animation politika, manao ny fanentanana amin'ny mahatoko politika azy, ka inona makararendony sasany amin'izany raha ohatra ka manao ny andraikiny ny atoko politika, sa ve ny tadaviny sasany hoe atoko politika anarana fotsiny de mitsilailay any am-pandriana de mitelefona de alo anao de zay fotsiny, tsy izany natao hoe atoko politika, fa ny atoko politika dia manao ny asany amin'ny mahatoko politika azy, voalazany lalàna ihany koa zany. Ary Madagasikara raha mbola miteny hoe firenena manaja ny demokrasia, mara Madagasikara raha mbola milaza treto fa hoe nanao siny ny resaka fanajana zon'olombelona, resaka demokrasia tonontononona daholo ty resaka ty, tsy vitany eny ambony latabatra zany, fa mila akianja izany, mila fionana amin'ny vahoaka zany, zany nataon'ny tiako Madagasikara. Ka inona makarary kibon'ny sasany, inona makarary endohan'ny sasany, inona mampiakatra ny tension an'ny sasany, inona ny tsy mampahita toron'ny sasany, raha vao hoe hanao zavatra ny tiako Madagasikara. Zao tamin'ny teny Ambohimanarina le teo iny mola nyray fitenenana eo Andriamatoyada, tena nafinaritra mihitsy an'le izy, ny tenako moa tsy tany atataraindralay hoe tena nafinaritra teo le fihavanana akoatran'ny resaka politika, hoe nisy nofokenan'ny tampihavanana, voky mihitsy ny olona, voketra ny tentakely, tsy inga nisy olona hoe nitambatambazana atao, fa tena hoe amin'ny fanapahan-kevitra atosiky ny fitiavan-tanindrazana. Ary tsy tiako Madagasikara rery ny tonga atao, be de be ny olona tsy tiako Madagasikara atao be de be, fa inona natonga avany tao,
noho ny efa fahatongava-tsaina noho ny tena hoe fandiniana tsara dia tonga tao a le olona miarabanao Andriamato iada tonga eto indray anao tsika tonga de miainga tamin'iny teny Ambohimanarina iny zany anao sehatrary ndao za tsisy ia de faly miarabanao rina de faly miararaba ny mpanaraka ny fandarana miara-manonja miaraba ny teknisiana rehetra teny Ambohimanarina tsy teny ianao zay teny teninareo nafinaritra teny rina nafinaritra teny satria tena hitanao zany le izy ary eo zany le nizavatra niseho voalohany aloha de hoe ny tena de anisan'ny nanentana teto amin'ny miara-manonja ny mba hatongavany olona tamin'ny fanasany député Toutsoa de noho izany na mbola hoavy ary député Toutsoa amin'ny fotoana manaraka isotra ny vahoakana Ambohimanarina de izay amina hoe fanetanana nataona zay de misotra manokana ny vahoakana Ambohimanarina tonga marobe nanohina ny antso ampahendrena no fahafantaranay ny natongavanareo nanohana ny antso tao ary tonga ampahendrena nareo fampahendrena koa rina no natonga reo olona sasany zay tsy tonga na de teo tonga zany satria nandala fihavanana izy nandala ny tsy siny ny korotana ary nanaja ny fiainam-pianakaviany inona no mahatonga hiteny an'izany marobe ireo olona tsy tia mahatonga tao zany satria izy tsy tia de tsy fantatry ny any am'le olona manao an'ilay intimidation zany hoe tia izy de tsy ny raharaha izy na de voarao anara hoe zay makeny de tsy azo vatotsinjo tsy azo an'izao tsy azo an'izao zareo tsy natahotra satria mafy ary te iona mafy tamin'ny filora valimanana izy rehefa nampahafantarina fa ho avy eo ny filora valimanana ary zay ihany ny tena antondriany natongavany tao de ny iona hitafa ifampidinika tamin'ny filora valimanana satria anisan'ny nampanantenany ny député Toutsoa azy ny hoe ho avy eo ny filora valimanana ary hanao tatitra ny député foy de foy ny fotoana ny député nanaovana tatitra fa fotoana de saika alamy tamin'ny firesahan'ny filora valimanana tamin'ireo vahoaka reo ary hoy hoe saiky tsy timo miakabiazany ka izay ny nalavan'ny resaka satria tia lala marina na makafaka nandalina hoe ahoana marina ny fandehantsika indray président fa zay milanao hiverina eo amin'ny fitondrana fa aleonay miaina tamin'ny fiainana nitondranao toy zay izao satria hitanay fa mbola hiezaka lavabe no ataonao ampiverina ny firenena ho tamin'ny 2009 nanonganany olona anao raha izao toedraraha misy eto amin'ny firenena izao ka ny any azona iantoka fa hatafaverina izany de ianao satria ianao nefa nanao azy ianao nefa natonga amin'ny Madagasikara teo amin'izany toerana izany tamin'ny 2008 ny faharoa ireo olona zay tsy tonga kosa le timma no ny tsy omena tsiny mihitsy izy satria tsy vitan'le hoe fahatahorana ny tsy azo an'ilay vatotsinjo fa ao koa lay fahatahorana n'lay hoe sao de mba tsy ahazo certificat de résidence rehefa tonga ny fotoanaka anazy misy ny taratasy tsy maintsy alainao amin'ny fokotany nefa le olona am'le fokotany mihitsy mpitantanao mihitsy no efa malala hoe reto timreto nareo tsy ahazo ininona raha de makeny de nanaja teny izy tsy misy alahelo fa mbola misy fotoana afahana meona hoy député timma i député Toutsoa ka de ho hita eo ny ianany faharoa manarakaraka an'izany anisan'ny ombieny teny ny fitenenan'ny olona rina tena nisy sakafo be marina teny fa tsy mitovy amin'ny lay fizarana vary riz cantonais ny tsy itovizany am'le fizarana vary misy riz cantonais to ny rina de satria le vary misy le riz cantonais nyzaraina iny nge fanomezana avy any amin'ny communauté internationale rafitrasa avy any amin'ny communauté internationale de ny filoha mihitsy moa no nizara azy iny olona zavatra zaraina hoanina androany de voky de zay de rapitsy tsy hitantsony ary ny faritra nisy andreny rehefa nanontaniana hoe mbola voky ve nareo dia eny ary mbola anohy iada rehefa aveo fa efa ao amin'ny antsotarybe eo ny namana faniry razafy manatany zay any mpandehanana any izy dia avetrany dia ho ampidiritsika raha maheno tsara ianao namana faniry any ampandehanana any de omenanao avy hatrany ny fitenenana reto amin'ny miara-manonja MBS radio madame vantany ianao zany zao dia tantarao ara zavatra miara-manonja MBS am'izao maraina izao dia Kasibe no isanay am'izao fotoana izao fotoana zay
fanaovan'ny filomarika Ravalomanina totototoko Madagasikara fanentana ho an'le vahoaka ty akabe ao anatin'izay listy fifidianana zay. De laza fotsiny ny amin'ny hoe ao anatin'ny faritra Analamanga ty akabe ty mandrafitra ny faritra Analamanga izany aty amin'ny lalam-pirenena fanefatra no misy azy ho antsika mpanaraka ny miara-manonja MBS radio sy ny televiziona amin'izao fotoana izao. Ny ina taon'ny filomarika Ravalomanina teo dia nanaovan'ny fijanona kely teo Mahitsy fatatsika fa any amin'ny 20 kilometatra mahery miala ny Antananarivo renivohitra ary ratsy ny lalana dia tampon-tanàna Mahitsy dia tonga ny filomarika Ravalomanana nijery izay hoe fiainany vahoaka atao Mahitsy zay nahita zava-misy teo amin'ny faharatsy ny lalana ary mijery ihany koa ny zava-misy tao anatin'izany tsena Mahitsy izany sady nanarotsa ny tsena ny filomarika Ravalomanana. Rehefa niala teo dia teny Sonedanana izay mihazo amin'ny lalam-pirenena fahefatsiny ihany dia narabe mananjara ny dian'ny délégation dia nanao izay fanentanana izay ao anatin'ny listiny fidy. Ny fanentanana natao dia mbola misy tokoa zany ny olona tsy mahafantatra ilay hoe fandehanana any amin'ny fokontany satria mifitrany amin'ny hoe mbola le lista teo aloha no ampiasainy. Iny zany no nitondrana fanamarihana ny amin'ny hoe efa tsy miasa iny lista taloha izay nanao-tanterahana fifidianana tamin'ny 2024 na solombavavoaka na be ny tanàna iny fa efa lista vaovao nampiasaina ao anatin'izay fahavozana tanteraka izay. Nitondrany filomarika Ravalomanina fanazavana tamin'ny vahoaka teny Sonedanana na kely aza le tanàna dia azo lazaina fa misy mponina izay tena lipa ansona ao anatin'izany. Etaeta mponina moa rehefa niona tamin'ny filomarika Ravalomanina dia hoe mba ahazony zany Sonedanana zany toerana ho commune zay no fangatahana izy ireo. Zay amin'ny akabeany zany fa dia migadona ety Akazobe mihitsy amin'izao fotoana izao ny délégation efa teny ny bureau politique ny secrétaire général Rina Andriamasoro, ny coordonnateur national Jean-Claude Roger Rakotondrina, ny staff rehetrarehetra ireo solomamboaka Fiatarala Mijakomololona, Feno Ralambomanana, solomamboaka Rastany izay no aty amin'izao fotoana izao miaraka amin'ireo mpiara-miasa akaiky amin'ny filomarika Ravalomanana izany. Zay zany no fivoarany aloha eto fa dia vory vahoaka tokoa eto Akazobe amin'izao tsika miresaka izao fa lavitra misy ny lapan'ny tanàna misy anay. Zay zany zava-misy aloha zany fa ny filomarika Ravalomanana dia ezaka ihany koa zany izy hanao izay fampahafantarana fanentanana ny vahoaka izay ao anatin'ny fisoratana amin'ny listy fifidianana zany. Zay zany no azo ampitaina aloha eto Rina fa dia ezaka hiditra amin'ny tsitapitapy eo ahako hitantara ny zava-misy fa efa dia misoratana le fahatongavana aty zany hanao izay fanentanana izay. Tetatetsatsaritra ihany lazaina fa dia tena sahirana mijala ny vahoaka betsaka amin'ny fitaraina izay nataon'ireo mponina teny amin'ny lalam-pirenena teny nahita sy niona tamin'ny filomarika Ravalomanana ny amin'ny hoe tena mijalo zay dada tena fitanay izay zavatra tena tokony atao fa anaty fanontany zay. Ao dia zay zany no zava-misy efa atao renato ny Bapampa. Iny ary isorantsika namana fanira zafy manatany zay any mpandehanana any zany araka ny teneny teo fa migadona ao Akazobe zany ny président marika Ravalomanina miaraka amin'ireo délégation miaraka amin'ny bureau politique sy ny mpanaraka izany somary fitinina kely fotsiny zany fa teny an-dalina teny amin'iny RN 4 iny dia janona amina toerana anankiray ny président marika Ravalomanina ohatra hoe ny tao Mahitsy ny tao Sonedanana ihany koa dia tonga dia mitafa amin'ny olona mijery ny zava-misy ohatra ny tao Mahitsy ao dia hoe ratsy be ny lalana ao an-tampon-tanàna fa maninona ny tsy amboarina le lalana ao an-tampon-tanàna misy mpitondra le eto averina kely le fanontaniana misy mpitondra ve eto misy mpitondra eto ko maninona ny tsy amboarina le lalana ao an-tampon-tanàna ny Mahitsy izay toerana tena
marobe mihitsy a ny fifamoivozana izany lalam-pirenena ve moa tsy ho betsaka ny fifamoivozana akoatr'izay de mitaraina ny olona hoe tena maty zay mijaly zay tena sahirany zay taraina amin'ny président Marc Ravalomanana de eny tsefatsefany eny ihany ko no tsy maintsy mandeha zany ny fanentanana ny olona zany amin'ny hoe maka amin'ny fisoratana anarana any amin'ny lisy-pifidianana zany any amin'ny fokontany satria tena misy kainy tsy mahalala ny izay tarenjavatra izay ay mbola averinao na manafaniry razafy manantany menanao avy hatrany ara ny fitenenana raha mbola misy toena. Arak'izany arahantsika zany moa zany dia misy ny bapampa de misy koa nefa ny sakatsakany eny an-dalana mbola ho namana faniry ary. Emanuela rimbola ry andro rahainarivo am'izao fotoana izao. Arahantsika eny ary ambiansa zao no entsika teo a misy ihany ko ny atao hoe karazana sakatsakana ihany eny tsefatsefany eny kanefa tsy masakana zany ny olona zany zay manaraka sy lina amin'ny fampitana hafatra entin'ny président Marc Ravalomanana zay tsara ihany zany ny mampatsiafa any akazobe amin'izao fotoana izao ka ny tena votoatin-dia dia ny fanentanana ny olona isotrana raha ny anatin'ny lisy-pifidianana ary manazava ny tena marina satria raha lesaka lisy-pifidianana zao araka ny nambara teo raha hoe nanao refonty ny mpitondra sy zay mpikarakara ny resaka lisy-pifidianana eo dia tsy le lisitra tany aloha intsony no ampiasaina fa zay nenena atao hoe refonty zany départ à zéro mihitsy refonty départ à zéro zany dia misoratra anarana any amin'ny lisy-pifidianana any amin'ny fokotany indray zany ny ale zany amin'izao namana iada eto akaiketo filohan'ny FLN tonga de omenanao avy hatrany ny fitenenana nengitsika tamin'le teny Ambohimanarina dia manaraka am'izay mipita makaty amin'ilay any Akazobe ary io tsy hijanona tsony ity resaka fanentanany ity nahoana aloha zany fa mifandehany hatramin'izay ndao ary faranako aloha le resaka momentany Ambohimanarina teo ry na am'le resaka sakafo zay ataontsika hoe nisy sakafo be nataon'ny député tsy ricantonné ny tany tsy ricantonné ny tany moka aloha azavy zay volam-panjakana ny tany tsy volan'ny communauté internationale fa ny député Toditsoa kosa de nahatsapa arariny sy hitsiny satria olona nasainy ireo tonga atao reo de nomeny sakafo olona nasainy tsy nitambazany reo tsy nitambatambazana sakafo na tsy tia mara le olona de fa nomena sakafo satria vahiny nasainy zay ny amin'iny ary tsy landanina ny sakafo tao maro ny olona moa zany no voavita ny kabary Ravalomanana de ny filoha Ravalomanana de nandeha satria zay ny tena antondihany ary tena nyteny mihitsy ny anay ampy anay zay anina zay ny anay président ny ilainay tsy mizara sakafo aminay ianao tsy anao vatitsinjo anao tsy anao vatsinankonany ianao fa ny ilainay aminao président de omeo asy zay fa ny amerina anao eo amin'ny toerana filohan'ny repoblika io no mamay anay ary zay ny fanarahanay tsara meo asy zay ozy le meo asy zay ozy izy zay zany zava-dehibe tena zany tsy mba heno any amin'ny sasany ihany man tena nangatahana zany fa tsy ihany de eo rina misy an'ity fandehanany filoha Ravalomanana mandeha makany avaratra io de zao raha ny fitenin'ny olona teny Ambohimanarina teny aloha satria be dehibe ny vahiny tonga teny misy tima amin'ny toeran-kafa mba roviana ny anjaranay président ahoanany satria iteny an'izay fotsiny no andany anay ny teny amin'ny président rovinao no anjaranay atongavanao any aminay raha izany fitsidia-paritra ho ataon'ny filohan'ny Marc Ravalomanana raha ekeny daholo le fangatan'le olona ao de tsy ho vitany ny raha de ataontsika aza hoe efa mandeha ny fifidianana ny fitondra moa de milaza fa tsy ho vitany zareo ny hitokana ny zavabitany
bitika kely be deaibe ve mo ho vitanareo marina ny tokana azy kinenareo nge zavatra bitika indrindra anao saina tokana an'ilay filoham-pirenena fa tsy ny zavaka goavany fa ny fandiniana ny fampiresahana amin'ny vahoaka tsy ho vitan'ny filora valomanana koa raha ny fangatahan'ny vahoaka eo anaminy satria be deaibe no miteny tongava any aminay anao zany zao ny diany androany tongava any aminay anao andre mato filoha fa tena ny zava-bitanao tanao iany potika tanteraka tsisy firarahina mihitsy nefa mba hoan'ny tombotsy vahoaka zay tokony fanjakana no mikojakoja zay voakojakojanao tsara tamin'ny fotoana nitondranao satria nataonao le izy de nikojakojanao le izy de afaka ny ainanay tsara nandalo teo tsao ny ray aman-dreny avy any ambotry manjaka iny teo nylaza fa nisy ny filoha zay vita tsara sy voakojakoja tsara nandrindra ny fitondran'ny filoha valomanana ka nahafahana ny aina sy ny aina ary mbola ahafahana miainy sy mamokatra hatram'izao fa efa andalam-pahasimbana ka mila vonja rano vaky zany ny olana misy eto amintsika ankehitriny dia tsy maharaka zany ny filora valomanana amin'ny fitetezana nyreo olona faritra mangataka azy mba hitsidika azy ireo ny olana moa eto amintsika misy zany ny hoe ohatrany tao amy député toditsoa zao de nalalaka ka ao tokantranony ka tao tokantranony fanasany an'le olona rehetrarehetra fa ny any amy faritra rehetrarehetra ne ny mpanao politika rehetrarehetra ne reo antoko politika be deaibe reo nge betsaka ary ny akamarony tsy manana toerana malalaka nanany fananany manokana ahafahana mamory vahoaka ahafahana milaza ny mpikambana ny zavatra tokony ho atao rehetrarehetra izany de efa anisany fanakanana mivantana ny demokrasia eto Madagasikara satria andraikitry ny fanjakana ny mamesehatra malalaka ny rehetrarehetra ho afaka amin'ny teny haneo hevitra afaka ampita vaovao ary misy azany zay lalàna zay zavatra voatendry ao anatin'ny lalam-panorenana adidy tsy maintsy atao andraikitra tsy maintsy sy anina ho an'ireo solombavam-bahoaka dia ny fanaovana tatitra amin'ny vahoaka ny fidy azy fataro tsara fa tsy ilay vahoaka tao amin'ny lalàny azy fa ny vahoaka ny fidiny solombavam-bahoaka satria ny solombavam-bahoaka rehefa lany de solombavam-bahoaka ny Madagasikara no anarany afaka mandeha na izanay izy eran'ny Madagasikara anaovany tatitra daholo ny vahoaka eran'ny Madagasikara zay tiany anaovana tatitra fa ny fanjakana tsy mametraka hoe ity ny toerana azonareo anaovana an'izany tokony anaovana an'izany de tsy maintsy voatery tonga amin'ny fitenenana hoe midemerda ilay solombavam-bahoaka mitady toerana ahafahana manao an'izany ka ny tsakatsakana tsy maintsy misy zany efa fantatra am'ireo an'ireo reny hitatsika ireny tany tosy magaga rinona ny fanakatsakana misy eto tsika satria tsika de anisan'ny firenena eritseretina fo tandalana tsika zany mieritseritra hoe midika fahalemena foana le hoe sakanana tandalana Madagasikara foana de eo zany no magaga rehefa izy any amy tany mandroso reny a rehefa anidy vavadin'olona ianao reny na hiditra anao perquisition na hiditra anatin'ny tanànan'olona na anao réquisition fananan'olona tsy misy an'izany hoe vatatenanao fotsiny sy ny gradinao no entinao eo zany tsisy an'izany miaraka amy taratasy mazavy ianao miaraka amy taratasy mazavy ianao ary tsy maintsy mampiseho taratasy an'ilay tompon'ilay toerana hoe ty toerany tya réquisitionen'ny fanjakany tya ty toerany tya hosavaina tya ty toerany tya tsy azo idirany tya ty toerany ty manomboka zao de akatony ty misy taratasy mazava na avy amy fitsarana na avy am'izay olona maniraka zay anynge ny anisan'ny hoe fahendreny tsisy fifanolanana tsisy fifamalina tsisy fifampiresahany eo rehefa hoe tonga ianao anao ny asanao mitondra zay antota taratasy zay milaza mazava fa anatanteraka ny baiko eo anao fa raha milaza fotsiny anao baiko ny anay rehefa ve le olona nyteneninao fa namme baiko anao za tsy namme baiko andro zalahany zany aneny farany io enao tonga eny toerana eny farandrihatra rehefa aveo de rehefa aveo ndray de mpanao politika mahay mirehatra mahay miresaka fa zay no zany no mahatonga ny mpitandro ny filaminana be deaibe ny gadra vokatry ny etsika politika reny satria ialan'lay mpaniry abokabala fotsiny rehefa resy am'izay le nisy azy zay ny ala izy ary fantatsika tsara ngefa reo mpitondra ankehitriny reo namme baiko anao reo tsy jany eo reo rehefa amy desambra rehefa tsy eo tsony ona Andriamatoa Aja ohatrany tony zao hoe tany Mananjary tsy afaka nanao tatitra ny député Aja
Ianao mantsy teo ny tena hoe misy sakatsakany nefa milaza hoe firenena demokratika de sakana anaty sakana anaty nefa fanaovana tatry ny député zany hoe tsy efa anaty lalàna zany tokony ataony zany. Le izy nge tena inona ny dikan'izany tsy tena tazay le resantsika hoe tanitandalàna ve Madagasikara fa raha resantsika fotsiny resaka momba ny député Ihaja zany zay nanasany député sy teny sy ny karazany tany mananjara io tany mananjara io zany a de tena marina satria député Ihaja efa nandevina ny fiarahany tamin'ilay filoham-pirenena de lasa fananoana izy nanoana izy hatram'izay nalalaka afaka nanao foana izy ifimpiry efa fanaony io tatitra ho an'ny vahoaka io fanaony io hatram'izay ary tsy voasakana mihitsy izy hatram'izay fa vontsikerany filoha izy tsy nitsikeran'ny filoha izy fa nitsikeran'ny zavatra tsy mety ataony ny fitondrany hoe tsy lasa tsony ty fitondrany ty satria zao a tsy makany amy tombontsom-bahoaka tsy makany am'lay tokony omena ny vahoaka ny zavatra natao sy ny anina rehetrarehetra tsy lasa tsony tya tsy mahazo manao tsony tsy mahazo nanao an'le tatitra ary eo ny teneniko hoe tanitandalàna ve io zay tsy manoana amin'ny fitondrana zany de tsy mahazo manao tatitra orina zany neto zany aloha neto zao fantatry nina tsara ve fa lalàna degré no mametra n'ireny toerana hoe zone rouge reny fa tsy misy an'izany hoe androany eto ataoko zone rouge de zone rouge te ozy isy le gendarme zone rouge ny eo ambonin'io estrade io ny eo ambonin'ny estrade zone rouge de zany ny teny zone rouge ny eo ambonin'ny estrade io ohatray ka tsy azo anaovan'ilay artiste fety tsy azonareo ikarana anaovana an'le kabary fa zone rouge io eo ambonin'le estrade eo ambonin'le estrade estrade nataonao zao raha ka ny lasa zone rouge rapitso da tandray mirina fa mety manamboatra fandriny ianao androany rapitso voaka lalàna zone rouge io sa misy zany zavatra estrade nataon'le olona zao sa misy estrade itsingevana rapitsoniny lasa zone rouge zany de zay ny teneniko tokony tondra taratasy le gendarme manomboka androany de ty ny décret zao zone rouge io zavatra io toerana de tavinareo anaovana io tsy azo anareo ananina tsony le toerana misy an'le izy ary anaty kriatrala ary de misy tany malalaka talety be mihitsiny tsy misy fanelingelena na fifamoivozana tsy misy hôpitaly eo akaiky eo tsy misy voaritra eo akaiky eo tsy misy vahoaka mety voelingelina eo tsy misy nina tsisy tombony gendarme eo na tombo miaramila tsisy trano-panjakana eo fa alakirihatra be mihitsy manodidina eo de eo lasa zone rouge tampoka le estrade teo ampovoany teo so de maratsy torimaso ary zalaka ranonofy zany le izy lalàna tokony hoe atony lalàna raha ohatra ko hoe fananam-panjakana alay toerana domaine public alay toerana saika nanaovana n'lay izy mety eritreretiko any hoe sao de mainkrihatra ohatra zany fa le izy ty tena mampalahelo any fa ny anaty alany ve le olona 4 kilometatra mialan'ny tanàna ohatrany hoe atosika indray le olona hoe andany anareo milahatra andany anareo mialy eto de ndana milahatra eny amin'ny arabe sy ny any de zao raha ngaty ray metatra mialo am'le zone rouge ke de efa tsy zone rouge miakatra ambony tôbily de aloha de eo anao mikabary ataonao natao ihany ny filarana natao ihany eny fa le artiste tsy afaka nanao iny zany tena mampalahelo le estrade mihitsy zany le estrade allergique le estrade mihitsy ny zareo le mahavory olona mihitsy manahirina n'lay fanjakana ankety tena mampalahelo rehefa tsy mamory olona zany député Ihaja amin'ny anarany fitondrana IRD de tsy nahazo nanao de mampalahelo ary io manosika ny olona handeha amina toerakafa le izy de zay zavatra zay no ataoko hoe atraiza le fomba tena hoe fimaitrizena n'lay fitandrona ny filaminana zany tato anatin'ny fotoana maromaro zao miara-mahita tsika rehetrarehetra tsy zay mpanao gazety ihany fa ny mpanaraka ny raharaha-pirenena miendaka tsy kelikely ao anatin'lay hoe fitondrana sy ny mpanoana ny fitondrana ny ireo efa niaraka amin'ny hatram'izay petsaka ny zay olona etantsika roalaratsiraka zany nanoana ny fitondrana fa nga izy eo tsony voninahitra saizeny zany ane nanoana an'io fitondrana io fa nga zao izy eo tsony clémence zany ane lolisitra tamin'ny erika tamin'ny fifidianana conseil teto Tananarivo nga izy eo tsony tsy ao tsony izy sy teny zany ane nanoana an'io fitondrana io fa nga izy ao tsony
be dehibe efa elan'ny olona le izy misy dikan'izay kanefa zany a ry zareo eo amin'ny fitantanana nyity fireneny ity le mbola ao anaty sehatra ao zany de mbola mieritreritra foana hoe tena zay zao ny eto sinsisa chef district zao Andriamato Iata nahazo fiara 4x4 de ozy ny olona hoe inona dika zany tena hoe fanomezana tena hoe matio ve amin'ny satria chef district zany asam-panjakana zany a no ataony zany a tsy maintsy mandeha ny fanamariana maro isan-karazany hoe akaiky fifidianana ataona mpifidianana de ahoana zany fiara 4x4 izany amin'ity hoe fanomezana an'izany amin'ny chef district ity zany chef district maromaro de inona daholo ny dika an'izany rehetrarehetra zany mandeha ny adefitra ary ny olona tsy fehifehinao amin'ny adefitra sy mifanio-kevitra ya tsika nge tamin'ny 2020 za teto amin'ity plateau ty de nilaza hoe izao fitondrany zao a ny mpiaradia aminy de ohatry ny fenantitra miena miandalana eo na tsarain'ny député honorable Fidèle Razanapera moa ny filazany azy hoe mangamasaka reo milatsaka ho azy tsy azony olona mako le tena tiany député tenenina amin'iny hoe mangamasaka reo ka milatra le mangamasaka ngeny manga nge tsy anankiray fa miteneniny de hoe mangamasaka reo misy mifototra manga eo a de misy manga be dehibe eo de zay masaka milatsaka zay masaka milatsaka zay masaka milatsaka zany hoe didrina moa misy monosongozona zay rehetra ny masaka rehefa nazavainy miara-manonja na miara-manonja ny azay da na miara-manonja ny MPS na ny mpanohitra rehetrarehetra manazava aminjareo hoe tsy lasany io zavatra ataonareo io e tsy mety fitondrana rahanareo io zao zavatra tsy mety amin'io rehefa masaka rapotikevitra am'izay le olo le mpiaradia aminy milatsaka tsy kelikely am'izay zay masaka milatsaka kelikely am'izay zay masaka tiana tenenina eo zany de zay mahatsiaro teny fa tena tokony ho any amin'ny tombotsombahoaka ny lalana andehanana fa tsy manaraka ny fitondrana eo de milatsaka fa ry zareo mangamanta sisa ny tafajanony eo le mantakisoka tsy azo atao iny reo mbola tafajanony reo tanaovana ozogozonino takiny iny na ry le manga tsy milatsaka ry zareo reo mbola le mantakisoka be reo mbola manosongozana koa tsy voatery hoe olona fa ohatra hoe rivotra ohatra zany ka itsika miezaka manazava foana rina hoe nareo mbola manta reo aleo nareo aotrika tsara am'izay nareo mba ho masaka mba hafahatsapa am'izay fa tena fa manta masaka potiny tsy lasa tsony fitondrana io ny aotrika no matsatso eka zay tena zany sisany fa de zay mantakisoka miraikitra farany eo ke reo no tratra farany eo izy izy tsika ho tratra farany eo reo zay le fandehan'le hoe mihina-toerana ry zareo eo mitonona mpanohana ny fitondrana hatram'izay fa ny zava-dehibe ry ina de hoe rehefa nahatsapatena rehefa masaka ara-potokevitra amin'ny tokony iverina amin'ny fahasoavany ny fanasoavana ny vahoaka reo olona niala tamindreo de manao ezaka ary de hiara-ny fanakatsakanana tovy amintsika mpanohitra ary mafilavitra ary mafilavitra ary noho ny fanohanany fanoerany fanakanany atsika ny fanakanany reny satria reny de ao anatin'ilay vato ny araka taminy no analany azy de mazava ho azy fa tena mila hanao kapoka mandrivorizy izy am'ireny zany no zavatra dehibe amin'io ataon'io irina ny zava-dehibe ataon'ireo mpanohana ny fitondrana taloha zay miezaka manazava ny vahoaka fa marina ny tenin'ny mpanohitra ary diso lalana ry zareo zay le zavatra teneniny eo mazava tsara mihitsy an'izay ary izy moa mbola eny ary eo am'izay zany tsika rehefa mahita zany lay mpitondra fa nialany lay mpanohana azy tena nafanafosi na vesatra mihitsy nisambatonetiny nisambatonetiny tany amin'ny tanàna misy endry député Iadza zany ka navesatra nisambatonetiny ho an'ny tany amin'ny toerana anisan'ny député Siteny zany ka mavesatra mavesatra be mahitsy nefa de io ny ala aminy eo député Brunel zany koa tao anatiny tsara mihitsy zany inona no ataony am'izao nahatsony am'izay ny lehibe ny district rehetrarehetra nahatsony tonga avaty nareo atya mbotsoroatra ty fa atya Iavoloha tany Iavoloha le izy taty Iavoloha nahazo saraina ny 4x4 io mibibil iny bibil io 4x4 ny fanomezana an'ilay 4x4 raha hoaniny district tsisy
tsisy fitenenana tonga de mitehaka na izaza mitehaka fa ny fanomezana n'lay katikatara de nahitsy ny tsara mihitsy ho anareo lehibe ny distrika tsy fantatra aloha le fanomezana hoe misoratana am'le lehibe ny distrika ave zany lay tobile sa ahoana tam'le mpandery koa le zaramotoko ho anareo lehibe ny distrika hoan'ny ben fa maninona ho an'ny distrika atolotra ny distrika no mandray azy ka nizaniza lehibe eo distrika no mandray azy de ny distrika no manao azy hoe zao no ampiasaina azy fa tsy ho ampiasainareo lehibe ny distrika de iny zany tsy ny distrika zany tsy mampiasa an'iny fa le lehibe ny distrika ihany nefa raha fahafijery azy plakrosy tokony fananam-panjakana zany asa-panjakana nanaovana azy ary administrateur civil an'ireo olona reo de tokony zay no fomba fampiasana azy tokony hoe natolotra ho an'ny distrika le izy fa tsy atolotra ho an'ny lay lehibe ny satria soritana tsara le ho an'le lehibe ny distrika fa izao rina ny manahirana de misy mission misy baiko nanaraka n'lay fanomezana de hoe nampenseninareo am'y fanoratana anarana mody any am'le resaka fifidianana ohatran'izay fantany a mozy izy nisy 20 000 électeur latsaka tamin'ny asa nataon'ny seni teo ka ezana ny ampidirana azy ifanomezan-tanana amy seni ny ampidirana azy eo anatin'ny liste électoral eo ny zava-mahagaga eo zava-mahagaga de tsotra ihany ny seni de tsy ao anatin'ny mpanatanteraka nao anatin'ny exécutif tsy ao anatin'lay rafitra hoe filohan'ny republika sy ny gouvernement tsy androm-panjakana ny seni tsy androm-panjakana tsy ao anatin'ireo mihitsy anatiny izy fa ny seni de mahaleo tena ny mahaleo tena zany ka tena mahaleo tena raha mitokana mihitsiny aka eo manko nazavako azy re verimberina foana rehefa avy eo manazava ny seni fa hoe ny logiciel zay ampiasain'ny seni mandritra n'ireo fonte de mbola tsisy olona manana accès tsisy manana accès amin'io logiciel io afa-tsy ny seni kabarina atao teny zany tsy misy manana accès afa-tsy ny seni ao am'lay logiciel nanaovana lay refonte ahoana zany no afatarany ary amin'ny exécutif zay tsisy ifandraisany am'ny seni mihitsy raha miresaka asa momba ny fifidianana fa misy 20 000 électeur latsaka isaky ny distrika latsaka isaky ny distrika ozy izy raha zavatra nataonao aposy na nataonao anaty arona na nataonao tao anaty kitapo na teny an-tananao zany hoe efa ambia-tanana no fantatra ao fa latsaka rehefa tsy enitsony ka moa ave zany lay liste vitan'ny seni ao de nojerenareo ka latsaka ilay tokony ny eritseretinareo 20 000 isaky ny distrika no eritseretinareo fa tokony ho ao anatiny latsaka satria tsisy ao latsaka ozy izy mazava be zany ny zavatra efa eo no latsaka ka ahoana ny fomba ahitanareo fa latsaka tsy tao anatin'ny listry ny seni ilay 20 000 no eritseretinareo fa tokony ho ampidirinao ka hanaovana ezaka ny ampidirana azy zany 20 000 zany nge any amin'ny 2 380 000 électeur any angaman'zany raha kady tsotsotra zany hoe ezana zany hotratrarina ampiditra olona 2 millions ndray am'ty lina ireo lehibe ny distrika reo araky ny afatra nomena atao iavoloha hoe misy ezaka atao 20 000 électeur par distrika latsaka reo ka atao zay atafiditra azy eo zay mena 4 izy andeandeanany anaovany an'izay normal be raha mena le 4 izy satria ary normal be raha le chef distrika mihitsy no mena le izy satria mila le chef distrika mihitsy no anatin'le 4 ary mandeha manao an'izay ezaka zay ampidirana an'izay 20 000 électeur zay zany hoe raha ny fahitako azy de ohatrany tsy ampitosika zany tam'le fanaovana n'lay copie fao be sy lay karatra fao be teo fa de hiditra ny fomba hafa ndray zany ny fampandehanana ny chef distrika apiditra an'izay 20 000 électeur zay tsy misy mihitsy nge manery atsika hoe tsy azy maintsy amoronana olona ho feno ny isa 13 millions anenjehana ny atsasaky ny isan'ny mponina satria zao ny fahamarinana no ilainy ny fahavitana ampahamalinana ny liste électoral na olona roa ary voasoratra ao izay ny ilainy tena marina le lista tena araky ny tokony ho izy izay no ilainy fa tsy hoe andao enjehana anentsikisa fotsiny anentsikisa anao zao de rehefa avy eo
na olona folo ary ny tonga amin'ny fidy de lasa olona zato no tenenina mampandainga zany ary eo no ahitana mihitsy ny an'lay hoe tsy maly eo tena ny seny za mino fa mato ny filoam-pirenena ny tenen'io hoe nisan'io 20 000 latsaka io isaky ny distrika nahazo fampahafantarana avy any amin'ny seny izy hoe le 20 000 par distrika resahana président mbola tsy tafiditra tsy maleo tena zany nareo tsy maleo tena ny chef district ka eo ny seny ka eo nohatra ny mampanahy manahira-tsaina amty ana ty le tomobile aloha rina sao de anao disevitra hoe champion amin'ny industrie tsika de namokatra be lay industrie atsika tam'lay nanao an'lay gaskara de hoe gaskara le nyzaraina ohatran'le moto nomena taloha hoe moto gaskara iny tsy izay a Toyota le izy tsy fanetena an'le Toyota fa filazana fotsiny hoe mbola tsy lay industrie gaskara nanao an'lay fiara no zaraina ho an'lehibe ny distrika reo tsy mazava ny fiaviny a tsy nazavaina tao azavaina tsy nazavaina tao hoe zao ny lalambola vola vao amin'ny présidence na vola vao aposiko na vola efa vola atao anatin'ny koatr'izany foana mantsy le fomba tokony azava na Tsy mazava miasa mantsy. tam'zao io na zao io izy ne rehefa mazava de hoe zay zany niny aviny tsy nazavaina fa tonga de io fotsiny bibilina fa de nomena azy tany. io tsy mazava hoe ty ho an'ny chef district tsy mazava izay zavatra zay a no ho an'ny chef district de raha mialo hoe le chef district zany de hoentiny ve io sa hoe mipetraka ho an'ny district raha ny marina ro lany filazany de ho an'ny chef district le izy donc mety hoentin'ny chef district zany nefa raha ny rariny plaque rouge le izy de tokony mijanona ho an'ny district ary tokony ho ampiasain'ny district ary tena ilain'ny district io ny district amy mila andreo 4-4 reo am'izay ny district mba tsy mitatampoka atsony 4-4 any amin'ny député itondrana marary zany manahirana zany ny olona ny olona any de hoe efa nanaovana CSP2 any efa nisy anjao any matoa ny olona mbola sahirana amy fitondrana marary 10 kilometra 20 kilometra dikan'izay rina tsy misy zany zavatra zany ya mazava zay zany hoe tsy maintsy fanamariana mandeha daholo zany satria hoe chef district iny ny fiara iny bibilina de tsy maintsy taitra ny olona hoe ahoana zany sisa asa-panjakana daholo ve zany sa inona engane mba tsy azo dette morale satria zany resaka asa-panjakana zany asa-panjakana égal asam-bahoaka de tsy tokony isy hoe dette morale zay moa filaza azy fa de hoe tena asa-panjakana asam-bahoaka no tanterahana zany ny district rehetrarehetra eny itsika tao-pifidianana de tsy maintsy mandeha ny fanamariana maro samihafa nisy rarantranga ihany koa da faraparan'ny randro teo tany amin'ny faritra tany tsy nandray anjara tamina fandarana tao amin'ny fahitalavitra rahavavy anankiray zany tao Tomasina tao ny tiako Madagasikara mandeha be ny resaka ohatran'izany ahoana inona ihany sisa ahoana ny hevitra momba an'izay raha ny fijerinao mahitsy fotsiny momba nyity raha ty angamba ny iverenantsika le resaka seni rehefa aveo fa mbola misy le tenen'ny Flora Valomanana am'le resaka seni tam'le OIF tsiny tam'le fanazavany tam'le kabary teo fa izay fanotanenao zay no valiko nisy tele rahavavy tokoa tany Toamasina tany manana le fandaharana ary mahatratra ny anniversaire ny 70 taona nylay hainao manjery any atoerana de nanasa vahiny de anisany voasa tam'lay izy ny timo fanao mihitsy zany rehefa aminahinao manjery manasa vahiny anasa vahiny izy anisany voasany timo de tamin'ny ora farany marina ny teneniny de nanao désistement ny timo misy antony maro le nanaovana an'le désistement za zany tsy ilay fandaharana zany no teneniko hoe tsy natonga ny timo maniakatra tao tsy izay mihitsy tsy no lay olona mitantana an'lay fandaharana fa eo amin'ny politika atao koa de misy ny atao hoe stratégie politique de misy fanapakakevitra tsy maintsy raisina satria anao rehefa misy fanasana ohatran'ireny raisinao ambony raisinao ambany jerena daholo ny rehetrarehetra jerena ny zavatra manodidina rehetrarehetra ary tsy afaka tonga de manapa-kevitra rery anao fa tsy maintsy maka ny hevitry ny manodidina rehetrarehetra de noho izay fakana hevitry ny manodidina rehetrarehetra zay mety mahatonga nylay izy hoe efa tena amin'ny fotoana foy akaiky vo nanao an'le désistement nefany fahindrena izany satria tsy maintsy natao
za miteny aminareo tompon'lay fandarana naleo a raha nijery anyty man nanao désistement zay izy tsy nanaraka ny fepetra zay mety ho apetraky ny fandaharana satria ny fandaharana anareo fa endrena reny fa rehefa jerenao indray le vizotry n'lay fandaharana de hoe tsara mihitsy ndray ny tsy nahatongavany timo satria raha ilay olona nasaina ny pomba ny fitondrana sy reo olona mpanohitra tonga teo dia voalohany indrindrany aloha ny tsy fahatongavany timma tamin'ny fandarana io a de namesehatra malalaka n'lay mpanohitra teo an-toerana hafa naneneviny satria ny timma de afaka maneho hevitra foana satria ny timma ny manana ny moyen ahafahana maneho hevitra foana izy na misy fanakajakana na misy inona manana moyen foana izy anaovana an'le faneho-kevitra fa ny ireo naman'ireo kosany a de anisany manana fahasiaranana amin'ny faneho-kevitra satria fantatsika fa ny anankiray tamin'ny ary efa nigadraina mihitsy de nafinaritra zany hoe manamena fahafahana izy mba nahazo an'lay toerana eny ary somary anambaka kely ny andriamato iada satria evao namana faniry indray zany any akazobe any satria any izy a miaraka amin'ny président Marc Ravalomanina eny ary namana faniry tonga de anao sehatra ary tantarao zava-misy ary maheno tsara ve namana riny eny ary maheno tsara tonga de menanao sehatra andao ary zatsisy akazobe no misy anay am'izao fotoana zao a ny filo Marc Ravalomanina moa zay fantatsika tsara de ampidiriko mivatana zany tena alo de fanetanana zao tao a mba tonga de resodinareo vokotany satria tena mandemrany ny isalamisanareo a any avokotany tena vory miaraka tamy semi zany toy semiretareo moakany vory zongany de reo hoe ampahanze salanisa ty zany zany izy hoe soade anatiny lesiteny fidy a ianaranao fa zany aloha tsy afaka andasabato ifidy tsy afaka ilatsaka ofidina tsy afaka hotendena hokavana anatin'ny borofatatabato ary tsy afaka naramasakona ny fividianana tsy afaka nao fitarainana raha misy sanapiavavava tsy misy fitorena noho izany a mahelerabe noho izany a dia zava-dehibe ianaranao anatin'ny lekitapifety de tabiany tsara fa dikemea le fonty na fanavozana tateraka ny lekitapifety de tsy manakeritrony le karahampividianana teolo ka de misy nazy fa hoe de efa manakara fividianana tsy manakeritsony iny fa tonga tsy avozana tateraka mba ahafahana mifidiana de makanetany ny brokotany de amarinina naranao de akoatran'izay raha tsy misotena nareo a de lasa very vokateraka ianao satria tsy mba afaka mifidy reo manana zo ifidy mba ahafahana mifidy a de tsy maintsy ataotsika zay soratana natao fidy ave maso koa nevany fa misy le fanafidy a fa avaty rahandray efa tongany tosy avaty zareo regny efa tongany ny zany amariny tsara de naranao a raha voasorateo tsy raha misy anareo tena dalany eo misy efa maty misy tsapitolo misy kioara le manodobolo ary lasa rehefa tena lalana taneo azoraka zany azekona tena mabory sy roarivo ty a ahafahatsika manova tanteraka zao fahafana manaboky zao azoraka zany toa tonga tia volosokana zany aminareo misy tika zay satria nareo ty fandikalevana tseo sakafo tseo eky izy tsy nana tsy maintsy mivaya zao reo dia voatongo mazava ho azy dia nisy ny fanehotsika nataon'ny filo Marc Ravalomanina anatin'ny fanetanana zany de mirosy kelikely ihany vahoaka marobe de marobe no manaraka ny filo Marc Ravalomanina am'izao fotoana izao ary raha ny sitrapony vahoaka moa zany de tena hoe itsidika ny teny dada de iainy ny fitarainan'le vahoaka ity toerany ity de tena anisany sahirana tokoa amin'ny lafin'ny tsy fahalimpalemana ary eo ihany koa ny olana ara-pamboleny zay zany zava-misy am'izao fotoana iresatsika zao aloha zany mbola miverina ndray satria tazao mivahoaka eto amin'ny tena ny filo Marc Ravalomanina am'izao fotoana zao de mbola mieno ndray izy zay
etaeta sy fitarainana sy fampifakevitra zay avy am'ireo vahoaka am'izao fotoana izao. Zay aloha zany ny zava-misy mety amin'ity toerany ity fa de mbola apita zay. Raha ohatra ka tafiditra ao anatin'ny fandarana miara-manonta rehefa avy satria azo ny toerana hoe mikolo espace mikolo Marc Ravalomanana dia hita fa mivatana ihany koa amin'ireo mpikasika maro be izay efa mivonona ny andray azy dia ampidiriko raha ohatra moa ka tsy mety zay na manarina dia toizanao sy ada ihany angamba ny fandarana fa dia zava-dehibe ny ity kazobe amin'izao ary misotana dia eo ihany azy ny fiezahana fandaminana izay ataon'ny reto mpitandro filaminana reto dia milamina ny vahoaka kazobe milamina raha teo koa ny tokona raikitra rehetra eto amin'ity toeran'ity ary ny pasteur Mampiana Ravelanosi izay anisan'ny mpiarakara voalohany dia niezaka manao ny fandaminana ny vahoaka dia maro tokoa izay no tonga teto amin'ity toeran'ity ary mbola isy izay tena fampitafana fatao Marc Ravalomanana ery amin'ny espace mikolo izay. Zay angamba aloha no azoko ampitaina indray aloha Rina Ravemanandrara amin'izao fitsidiana ataony fo Marc Ravalomanana izao fa dia ampitaiko indray any aminareo any amin'ny sipatrana indray ifanomezana fandarana misorapetsaka Rina Siata namana faly ihany keo amin'ny lafiny teknika ao. Eny ary ianao nisaorana namana faniry Razafy Manantany mitondra ny akony fitsidiana izay ataony ny filompanorona ny tika Madagasikara président Marc Ravalomanana ny faritry Vonizongo any Akazobe iny zany ary namafisiny teo moa zany ny amin'ny hoe mila miditra misoratra anarana ny anatin'ny lisym-pifidianana ary tsy vitan'izay fa manara-maso sao de efa olona misy olona efa matiny ao olona tsy ampitaona olona tsy tokony hifity nefa mbola soratanao any karaha-pifidianana taloha tsy mandeha tsony iny fa efa refonte zao ndresaka karaha-pifidianana vaovao ary zay maharefonte ny refonte de para zéro mihitsy zay le izy de mitoy foana izay fanentanana rehetrarehetra zay ary amin'ireny koa no ahitana ihany koa zany ny marary ny vahoaka ny ankizy tsy mianatra ny fahantrana tena manaikitra tena aretina iraisan'ny malagasy kay ty fahatrany ity fa tsy hoe arina ary ihany dia tonga ihany koa ny président Marc Ravalomanana mampahery tsy maintsy faranana izao fahantrany zao izy ary tsy mendrika amin'ny malagasy izao fahavoazana izao. Rematoa iaja filohan'ny FLN any Vonizongo ny président Marc Ravalomanana fahitanao an'izay avy hatrany tonga de hoe réaction à chaud avy any aminao ary. Izy io moa araky ny efa antenena teo rina de maro be hoa ireo vahoaka nangataka amin'ny filoha Ravalomanana mba handehana iny anao fitsidiana any amin'ny toerana misy azy satria ny fitarainana de hoe betsaka ny zavatra bitanao tamin'ny anao nitondra voakojakojanao zany nandritra ny fotoana nitondranao azy kanefa ankehitriny de sady tsisy fikojakojany zany no potika nandritra ny fotoana nanonganany reo mpanonka-panjakananao nanomboka tamin'ny 2009 fomakaty betsaka ny fahasimbana ka lasa miteraka fahantrana ho an'ilay vahoaka de manentana zany ny filoha Ravalomanana ankehitriny araky ny baiko ny meniseny ary tsy izy rery no tokony manao an'izany fa ny rehetrarehetra na iza na ianao riny de tokony ianao an'izany tonga miteny any am-piangonana hoe teniany ny eo akaikinao mandehana misoratra anarana amin'ny fifidianana ary ao maso akaiky ny fisoratana anarana amin'ny fifidianana jereo sao de misy olona tsy tokony misoratra ao amin'ny fifidianana lisy-pifidianana intsony amin'ny fokotany fa efa maty na olona tsy mipetraka eo na olona tsy misy akory ny olona fantako zao tonga de zany teniany ny eo akaikinao tsy ilaina fahazahon-dalana manokana naiza ny fanetananao ny olona isoratra ao anaty lisy-pifidianana raha tsy zany de tokony ilaza ny seny hoe mila maka autorisation rehefa hanetana olona isoratra anaty lisy-pifidianana anjay anjara ny fifidianana tsy misy mihitsy lalàna no milaza an'izany hoe tsy maintsy azahoana fa azahoan-dalana manokana ny fanaovana an'izany ka normalina be ny filoha Ravalomanana nanao makany Vonizongo ary tsy io ihany betsaka ny toerana ho alehany mandeha izy olom-pirenena malalaka ary tsy mijanona afaka mivezivezy tsy amma filoha teo aloha azy fa amma Marc Ravalomanana azy olom-pirenena manana zo feno hanetana ny vahoaka
isoratra anaty lisy mpifidiana manana zo izy andeha am'zany manana zo izy andeha eny an-tsena manana zo izy andeha naizanaiza zay tiany toerana tiany aly fa ny olona koa manana zo hanantona azy satria olo-patany loatra raha valy manana marika fa tsy lay mahafiloam-pirenena teo aloha azy fatany tsara mihitsy fa nanome fahasambarana ho azy tandritra ny fotoana nitondrany nanome tombontso ho azy nandritra ny fotoana nitondrany ary nafahany ny aina nalalaka nafahany ny aina sy ny voatra teo amin'ny fiainana nandritra ny fotoana nitondrany mahafaly azy ny mahita an'izany olo zany de rehefa tonga eny izy de manantony fa tsy nisy mihitsy filora valo manana ny antso ny vaoaka avinareo aty hoe tonga eny an-tsena izy de avinareo aty manantona olona ny tonga ho azy olona ny tonga ho azy tonga ny olona manantona azy ka ataonao ao anarany tsy mamory vahoaka izy fa ny vahoaka ny te hivory eo akaikiny tiany ny olona loatra izy fa noho ny amaron'le olona de lasa ohatrany hoe mahamory vahoaka de de efa rangitra ary zalahy ka zany no izy manaova tsara manaova ny soa manaova ny mety ohatra nataony filora valomanana ianao de am'izay zay tany alianao tsy mila manangon'olona ianao tsy mila mandefa kary anao mitona olona tsy mila manao antsoantso ianao hoe tongava mihaino ah tongava mijery ah tsy mila an'zany ianao fa ohatran'izao ataony filora valomanana zao ny fotoana tongavanao am'ilay toerana ny mahavory olona zany ny zava-misy any avarabaratra any zany ny dian'ny filora valomanana andro any tsy hoe zavatra hoe homanina be amataonany efa taona mandritra ny fotoana hitondrana de mbola tsy tonga any am'ilay toerana nanaovana propaganda nampanantenainy ianao fa ny azy tena ny fahatongavany any de efa mahavory olona reny izay zany no tena tokony ho tsapany olona rehetrarehtra ary tsapany vahoaka ary tsapany mpitandro filaminana fa tsy misy famorim-bahoaka atao eo fa ny vahoaka ny te hivory te hanantona n'lay olona zay ny amin'iny hotoizako rina le resaka nataotsika teo ny seni zany le ao amy seni zany de zao satria io dia ny filora valomanana mandeha io de misy ifandraisany be de be tamy fionana tamy seni ny am'ireo faritra zany zay tena hita fa tena hoe ambany be mihitsiny ny fahazahonany hoe fisoratan'ny olona ao anaty lisy mpifidianana de reny toerany reny zany efa fantatra daholo zao de efa hoe zany handehanany satria izy ny maentana olole izy ny mahafatifaty ny olole de mila izy ny mandeha manampy ireo solom-bavambahoaka efa any toerana zavatra roa zany miseho sady mahita ny filora valomanana araky ny fandriny le vahoaka no mahazo fanaitanana koa handray anjara am'zay amy fisoratana any anaty lisy mpifidianana fa ny tsika de mandray anjara amy fifidianana ary tsy maintsy misy ny fifidianana am'ty taony ty tsy mirorosaina atsika fa ny maantony mety tsy atafitany fifidianana de raha tsy vita araky ny tokony ho izy reny lisy mpifidianana reny de tsika miezaka mafy manao an'lay izy zay le anisan'le izy de eo zany ray zay ao amin'ny afatry ny seni faharoa manarakaraka zany nitondrana fanazavana mazava tsara teny amin'ny fionany tima teny amin'ny 6e arrondissement zay nanasan'ny député Toutsoa nitondrany filora valomanana fanazavana ny makasika n'lay fivoana tao amin'ny seni tamin'ny lay nisy ny OIF tao mazava tsara le izy tsy ny OIF akory no nanasa tamin'iny tompoko fa ny seni fanasan'ny seni ny averiko ary efa nazavaina teto zay fa averina mazava tsara fanasan'ny seni ny OIF hanao fitsiriana an'lay logiciel nampiasaina amin'ny fanaovana ny lisy mpifidianana lisitry mpifidy azavady de ny OIF zany de olona nasaina koa ijery an'io lisitry ny mpifidy io raha ohatra ka ny OIF no nanasa tamin'iny tsy nisy mpanao politika ny voaka tao na ray ary tsy nisy mpanohitra ny voaka tao fa ilay izy ny seni no nanasa ny mpanao politika hanatrika ny fitsiriana anaovan'ny OIF ilay logiciel fa izao inona ny anton'le tena nampivoaka nampiseho tamy seni mihitsy ny hoe ilay fanasana nataonareo nge de hoe olona iray teknisianna iray no nasaina ny jery an'lizy
nefa n'lay teknisianna afankaronareo am'lay hoe tonga atao daolo ny mpanao politika mba mahaiza mba honety amin'ny zavatra atao rehefa teknisianna no asainareo de ny teknisianna nanotrina tao fa tsy ny mpanao politika tsy ny antoko politika rehetra fa ny teknisianna nalefany zany eny efa fantatra de mimeloha ary zany ny antony tonga de fofany efa fantatra ny zavatra tia natongavanareo teknisianna no tao fa ny tonga tany ny lehibe anantoko rehetrarehetra na nyvondro nantoko teny taminareo zay ty anotrina io zavatra ataonareo io satria fantatray fa ho asainareo anao validation hiaraka amin'ny OIF fotsiny zay hoe de milaminy ty raha ty zany efa fantatra nony aveo moa hita tam'le TDR nasainareo soniavin'zay olona tonga tao ary tsy fantatra azy hoe io anareo io ve ny teny ilaina araky ny teny tany amin'ny ACC hoe ilaina fanamarina tsoni satria tsy fantatra hoe iza marina ny tena izavony nampanaovinareo soni tao anarany izavony misy soni ao anarany izavy ny anarana antokony izaby no nanjary nisy soni tao nefa ny antoko politika rehetrarehetra niverina ataovy mazava e teknisianna ny tim fa tsy tim samy hafa zany teknisianna ny tim fa tsy tim iny fa teknisianna ny lefa ny tim rehefa manao sini izy amin'ny alala ny teknisianna ny tim de zay ary fataro tsara fa ny antony hoe ananany olona toerana ray ao amin'ny antoko secrétaire général flou président vice président porte-parole zany andraikitra zany rehefa manana zany andraikitra zany le olona de fantatra fa manao sini am'zany andraikiny zany izy fa rehefa miteny anao hoe teknisianna de izay zavatra zany zany mila matonareo nanzany mila manda zany mila mandatena le olona anao soni raha ho ampanaovinanao soni izy ianareo tsy niteny hoe mandeha fa teknisiannareo ivalide anome validation an'lay logiciel fa nanasanareo de hoe mandefa soloteny anareo hanotrina ny fitsiriana ho ataon'ny OIF ka ny fitsiriana fanetrehana ny fitsiriana ataon'ny OIF ve de mila anaovana validation tsy mety zany tsy izy zany le fa mitapitahana ohatran'izay ataony seny zay izay eny ny mahatonga nay miteny sady hoe tsy azo ETR anareo zay tsy miteny hoe miaya tsy azo ETR anareo raha izao fomba fiasanareo zao tompoko tsy azo ianteher anareo raha zao fomba fiasanareo zao satria nareo tena tsy milazany marina tsy milazany marina nareo satria ny filohany seny milaza fa na ny filohany seny na ny mpiambana am seny ndreo milaza fa itsika de efa nanaiky ny gouvernemanta fa de efa mifampiresaka tamin'ny gouvernemanta zay fa hofenony voly io fa de ataotsika hoe miandry an'lay loi rectificatif ny budget zany telo andro aorinan'io solombavam-bahoaka IRD akaiky ny filoham-pirenena mihitsy no manambara fa mba hahafahatsika anana n'lay fameno lay 45 milliards efa anananao am seny de mila tonga ery am'le fivorina ery am'lay votel daolo tsika satria ho avy eo daolo mpamatsy vola ho avy eo ny FFKM ho avy eo mpamatsy vola de miara mihotriny eo tsika de miara mampiseho tsika firaisakina mba azahoana am'y zareo lay fanampiana ilay vola 45 milliards anaovana ny fifidianana dikan'izany eny ry senie tsy anao lay akaiky ny filoham-pirenena fa lay solombavam-bahoakany rehefa miteny anao hoe misy le vola ka miteny ny eo akaikiny tsisy zany fa ianao mieritseritra hoe misy efa niteneniny zany tsisy fa miandry an'io izy izy anontan'io tsara izy inona marina ny tianytenenina fa tsy misy zany le vola raha miteny anao hoe ny malagasy io ka raha malagasy any io ka aloha ny volan'ny malagasy no anaovana azy ka zay nge probleme tsy ampy nge le volan'ny malagasy aseho eo fa ampy lay volan'ny malagasy anaovana le fifidianana mba tsy anaovana fifidianana kototo le fifidianana kototo nge no tsy mety nanao nge tsika tamy 2010 fifidianana ny fitaina tamy volan'ny gasy nanao an'le référendum fa inona ny efarany carnet pokotany no fidianana tsy fantatra tsony zay fandeha ny olona tsy misoratra anaty lista misoratra mitondra carnet de mifidy zany ve no itedavina ho atao amin'ny fifidianana filohan'ny republika ho avy zao ra zany kosa aloha tsy misy ka izay re ina no mahatonga an'le hoe mila fanazavana tsara ilay ty zavatra ty satria
tsy hoe akory tsy fitiavana no if lay ny voana satria marina telo andro taorinan'io a de nisy indray ny fanasana nataony seni ihany ze seni ihany no manasa tonga tao ny filohan'ny fiangonana fikambanan'ny fiangonana efatra ny ffkm misy olo tena vahiny maro tonga tao ny dikan'izany tsy hoe ny fanasan'ny seniny tsy tiany mpanao politika tsy zay satria matoa izy tonga amin'io de ekeny zany le fanasan'ny seni tsy hoe satria ny oif rery no tamle teo aloha fity be debe tsy zay mahitsiny no mahatonga n'lay fivoahana fa hoe ilay za asa atao no tsy mifanaraka amin'ny tombotsoa ny firenena mahatonga ny antoko politika mivoaka fa rehefa nivory niaraka tamin'ny seni nisy ndray fiona niaraka tamin'ny seni niaraka tamin'ireo mpiarano nantoka maro niaraka tamin'ireo filoam-piangonana de efa naninona nijanona atao daholo ny mpanao politika de efa nazavain'ny filora valomanana ihany izy fa mafisoko ilay fanazavana zany hoe ratsorona ny filazany ady azy de hoe andoranga eo tsika mijanona eo daholo de ho bedesina eo amason'ireo filoam-piangonanareo satria nray aman-dreny ho tenenina eo am'ireo mpamatsy vola zay amatsy volan'ny fifidianan'ireo fa misy zavatra tsy mety eo zay reny eny ary mazava zay seni manaona ny faleovan-tenany seni ahoana ny fomba fiasan'ny seni endrika ivelany fotsiny ve reny tamin'ny herinandro reny sa tena mba hotory fona amin'ny alalan'ny asa satria de tao daholo zany ny atao hoe ratsa mangaika isan-karazany efa nytonontononona teo fa raha somary iverina kely iady amin'ny resaka hoe ffkm raha jerena mantsy ny tetiandron'ny ffkm ny ffkm ahitana ny loterana ny anglikanina ny katolika romanina ary ny fiangonana jesos kristy eto madagasikara na ny fjkm de misy tety andro napetra moa amin'ny hoe mba hoe fandraisana anjarany zareo zany am'izao faraparan'ny volana mars zao misy fampionana taondrareo de avy eo misy indray toy ny telometona izay tena fandraisana anjara mihitsy ny ffkm ary maro amy teny ny ffkm zany tsy azo hitivirana zany ninninona mety hoe resahana ny ambadika any ary efa voaporofo zany tamin'ny raharaha-pifidianana teto amin'ny firenena sy indrindra hoe ny raharaha nafana teto amin'ny firenena teo foana ny ffkm manao ny endrakiny hoana ny fahitanao azy le hoe tena le lanjan'ny ffkm many satria misy miteny any ambadibady ihany fa ahoana koa zany inona ny idiran'ny ffkm am'zany de ao ndray miteny hoe aoatray ahoana izy ny tsy hitotra ko ray aman-dreny mpiangonana izy ko tsy hitotra ray aman-dreny zay manana ny toerany eto amin'ny firenena marina tokoa zany rina satria raha ny ffkm mange betsaka ny manan-kiany de hoe fangaro eo ihany ny fiangonana kristianina marina zany fa atreto aloha de reo ray aman-dreny ny fiangonana efatra reo zay nitambatra reo izy ngeny naneo fiarahany zay aloha ny faharoa manarakaraka an'izany teo amin'ny fisiny teo amin'ny asa nataony teo amin'ny andraikitra ny raisiny atreto aloha de hita fa nitandro atrano nanana fahendreny reo olo reo nitandro atrano ny fihavanany reo olo reo nitandro atrano ny fahamarinany reo olo reo ary tsy mbola nisy nametraka doty nahay aky tamin'ny fomba fiasan'ireo fa anana fitongolanana izy ireo toatsika hoe fitazana aram-ponono zany ny tena anisan'ny zava-dehibe hijoroany io ffkm io kanefany rehefa misy ny zavatra rano vaky araky ny filazany ray aman-dreny teo aloha misy ny vonja rano vaky tsy maintsy atao dia tsy maintsy mitodika any amin'ny ffkm ny vahoaka mitodika any amin'ny ffkm ny mpanao politika rehefa tsy hita itsony zay afaka hitotiana satria ilay ray aman-dreny ilay filoam-pirenena no eritreretana fa ray aman-dreny ny vahoaka malagasy rehetrarehetra de efa manana fitongolanana amin'ny zanany manana fitongolanana izy amin'ny zanany ary efa ny rahantsika nahita zany reny mba rariny very iny raha ray aman-dreny manome goteriny zanany androany amin'ny zanany enina roa ambe folo eo de ny anankiroa no omeny 100 000 ariary avy de tonga ny rapitso hanome gote izy de mbola ozy izy hoe ile efa nahazo maly ihany mbola mahazo androany fa tsy nahazo aloha mbola tsy mahazo ihany ray aman-dreny izy nefany
zany nataony tamin'ny fizarana ny vatotsiny teto Madagasikara lay nahazo lay 100 000 ariary teo aloha ihany nahazo an'lay gote teo aloha ihany no mbola nahazo tamin'ny faharoa fa le tsy nahazo de nijanona tsy nahazo ihany zany hoe ny ray aman-dreny de aleon'ny vahoaka mitodika ankehitriny any am'ireo ray aman-drenam-panareo satria oa ireo ny mbola atokisany azo ny antoka ary mbola tsy nahany tantsininy atreto hatramin'ny androany ka tsy azo nizan'izao mihitsy eny izy marina ny tsy manao lalàna nareo reo nge tsy manao didiko fe lehibe reo nge tsy afaka manapaka tsy afaka manery ny fitondrana akory reo hoe tsy maintsy ity no ataonareo fa miainy zanany izy ary mifampiresaka am'izay lanina tokony isorana ka ny FFK moa zao misy an'le hoe andro maso FFK moa izy ary rehefa lasa lavitra be sa lavitra be zany FFK zany eny ary mandehany ny fotoanantsika namana iada eto amin'ny miara-mononja MBS Radio Mada namana fanira zafy manatamo mbola ny akazo be ihany manaraka ny dian'ny filoha-mpanorona antika Madagasikara sady filoha teo aloha ihany koa ny président Marc Ravalomanana ao anatin'izay le hoe fanentanana foana famporisihana foana fanosehana hatrany ny olo-pirenena isoratra anarana any anatin'ny lisy-pifidiana na mbola tsy miteny amin'ny fomba ofisialana ny gouvernement tamin'ny alalan'ny décret hatreto aloha dia tsy maintsy mandray andraikitra ny olo-pirenena amma olo-pirenena azy fa tsy andro faraparany eo zany avao nde ikropakatsa na ohatran'izay fa de atao foana ny fanentanana eny ary mamaraparantsika iada inona ny dinao amafisinary manoloana ny raha manga eto amin'ny firenena dia menanao avy hatrany ary ny sehatra ary to mpamaraparana mitodika amin'ny rehetrarehetra isika satria na ireo namana mpanao politika rehetrarehetra reo fantatra ny fahasairanany fa teo any hevitra mafy kanefany ny anisan'ny tokony hafahany mpanao politika rehetra maneho hevitra ankalalahana de anisan'zany ny radio télé mpanjakana sy ny radio mpanjakana any fanjakana io any vahoaka any firenena raha mahatratra 300 azany ny isan'ny parti politique eto de afaka miteny adiny ray isan'andro izany afaka ifampitsanjarana tsara hatram'izao aloha de tsy misy an'izany fa de misy ny tena tompon-daka fotsiny amin'ny fitenenanao aza ray manontolo io télé io olona mbola tsy voafidy naizanaiza taizataiza mbola tsy nisedra fifidianana kanefany sahy manebaka ny olom-boafidy manebaka ny rehetrarehetra zany de ataotsika hoe anisan'ny endrika manaratsy ny fanjakana sy ny demokrasia eto Madagasikara aoka ianareo tondra fanjakana ankehitriny mba hatsapa farafakeliny ny tokony fampisehoana fa tokony ho taniny tandalany Madagasikara mba mandeha kely amin'ny ara-dalàna mba mandeha kely amin'ny demokrasia satria tsy miolon'olona rehereto Madagasikara fa izao tontolo zao manara-maso azy ka ny fietsika rehetra ataonareo reny de fantatry zao tontolo zao reny fantatry zao tontolo zao reny zao tontolo zao nge tsy natao hoe ano hevitra hoe itenenareo hoe anareo tsy manandra ny demokrasia ianareo tsy tanytandalàna fa any am'ireo fikambanana maro samy hafa zay iarahany miasa any izy no mampahafantatra ny teny hoe ohatrany tsy de tena mety tsony no fiaraha-miasa am'le mpitondra atsy aloha fa aleotsika mionona fotsiny aloha amin'ny fanomezana fanampiana nyreo vahoaka fa ny mpitondra aloha de tokony ajanjanona kely ny fiaraha-miasa aminy satria raha mahita fa misy règle fifanarahana manara-penitra araky ny resany fitondrana manara-penitra tokony ho arahana ny demokrasia ny état de droit zany tokony arahana ny fanjakana tsara misy areo mpanao politika maro tsy manana an'lay toerana mifefy malalaka afaka ifampiaonana amin'ny ireo mpomba azy hanentanany an'ireo vahoaka amin'ny fisoratana anarana am'izao lisy-pifidianana zao ka mitodika amin'ny nareo préfet de police préfet de police mitodika aminareo préfet mitodika aminareo mpitandro ny filaminana singanina manokana ny zandarma mba aoka re mba hiasa ho an'ny tombontsoam-bahoaka ho an'ny vahoaka sy ny fananany ho an'ny aro ny androm-panjakana rehetra misy fa tsy hoe ny androm-panjakana
filoham-pirenena ihany fa ny androm-panjakana rehetra mihitsy aoka nareo mba hiasa am'zany hiasa araky ny lalàna hiasa araky ny asa nampiandraketina anareo satria ianareo de voalaza fa zana-bahoaka nomena fanamina nampitafiana fanamina mba hahafahanareo manatotosa izany asa zany zana-bahoaka nareo ary miverina amy vahoaka ianareo ary miaramonina amy vahoaka ianareo rava miasa nge nareo de miaramonina amy vahoaka tsy misy mampanao anareo mampanaonao foana anareo akory ny mpanohitra na ny timony avy aloha zay anao ny tsy fanao tsy zany eny ny angatahana aminareo fa hoe aloha zay anao ny ara-dalàna ny mifanaraka amy lalàna anao ataonay fa ny tanana ny olona irisora anaty lisy mpifidianana anao ataonay tatitra ho an'ny vahoaka amin'ny asan'ny député anao ataonay raha ohatra nisy ny fanohitra tam'zany de zany afaka tena ny tenenareo aiky nareo kosa tsy mifanaraka am'zany nge nataonareo tatsy fa izany no atao eo ka tokony iverina amy vahoaka ianareo miverena amy vahoaka miverena amy tena asanareo miverena amin'ny ara-dalàna mba ho fitaratry zao tontolo zao fa tena mpitandro ny filaminana mariny ianareo tena miasa ho an'ny vahoaka sy ny fananany mariny ianareo tena miaro ny aron'ny mpandrakana rehetra eto amy tany sy ny fanjakana ianareo satria ny tsy fanaovandrano an'zany atsaka ny sy andavany no miteraka korontana ankehitriny raha mijery fotsiny tsika tany mananjary teo de lay olona tokony hiakatra eo ambony estrady ikabary ambony estrady nanjary dokinareo ny estrady nataonareo zony rosy natosikinareo andeha ivelona nylay faritra efa nieritreretiny ivorina indray lay olona zany tsy fitandrona ny filaminana zany fa maniraka ny olona andeha ikorontana zany ohatr' zany tsisy afany eo teo amy magro tsy navelanareo hitreo anatin'ny magro lay olona fa eo ivelany eo nasainareo mitabataba nareo no manosika azy eo an-dalambe avy eleo izy rehefa misafidy toerana anankiray mihidy hanaovany zavatra de alefaso izy mihidy eo satria ny hevitra zay olazainy ny teny zay ho teneniny tsy maintsy ho tafita foana na ho sakananareo izy na tsy ho sakananareo satria miasa ho an'ny firenena izy tsy maintsy mahita ny moyen rehetra izy ampitany an'lay izy fa kosany ny ara-dalàna de tokony hoe faneho-kevitra ampahaibe maso no atao am'izay tompony teniny izy amy zavatra rehetrarehetra ataony zany no lainy eto am'ty fireneny ty mba isininy tena hoe tany tahan-dalàna zany no andrasany ny vahoaka malagasy rehetrarehetra ary de ankehitriny mbola manetana amy vahoaka malagasy rehetrarehetra hoe misorata aloha to foana ny fisoratana anaty lisy mpifidianana meza mafy na mahazo an'le tapakila na tsy mahazo an'le tapakila na eny ambody azo na aiza andraisany anareo rehefa misoratra aloha de fa zay de fa zava-dehibe de ny fanaraha-maso lay zay nysoratana zany iny zany tsy maintsy atao foana misy andraikitra mety tsy ho vitany vahoaka de ny andranany parti politika amy manezaka azy satria ny olana manko de voasoratra ao anatin'ny lisitry ny mpifidy anao fa tsy tafiditra ao anaty lisy mpifidianana de izany zavatra zany mbola zany le resaka ilaina le fikonan-domo zany satria misy lalàna tsy maintsy apetraka zany fantatra nefa ny senia senia tsy manana mihitsy 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 fa efanana zo hanao lalàna na ametraka lalàna na ametraka fepetra makasika ny fifidianana fa tsy maintsy miandry foana ny na ny mpanao lalàna na ny gouvernemanta ary ny gouvernemanta amin'ny akapobeany satria misy ireo hoe zavatra tokony notre réglementaire reny zany tokony ny ny gouvernemanta ny mamoaka azy de ireny zany a no tena matetika tena manahirana zay no teneniko hoe tsy manana projet de loi na proposition de loi mihitsy ny seni fa suggestion ny aliny efany zay ihany ny azy de miana any eo tsy manana an'zany aza miambo amy zavatra mety tsy ho vitanareo mihitsy aza mampanatena ny mpanao politika na ny vahoaka malagasy amy zavatra tsy ho vitanareo tsy anananareo compétence fa tsoro hoe tena tsy andraikitray zany tsy adidinay zany tsy azaranay manapaka an'zany fa atreto ny vitanay fa tsy hoe mamoromoro ilo leo nareo de hoe andao ivorytsika de efa vita ny fivoriana de niarana anapa-kevitra ny zao sy ny zao fa de re zay de hoetinatsy de hoetina roa de hoetina njatra resahana aminareo nge fa reny mpitondra daola io tsy fetezana rehetrarehetra eo fa taritsara fa ny mpitondra androany no efa milaza fa misy 20 000 latsaka tsy voasoratra ao anatin'ny
lay lisy mpifidianana resantsika nydikan'izany tsy vitanareo zany seny miteny aminareo ngezy rseny hoe tsy nahavitan'izany nareo e tsy vitanareo araka ny tokony izy ny asanareo e ary mandraky ty ny androany ny seny no anisany rafim-panjakana tsy mahavita ny asany indrindra ny seny za tsy miresaka lay olona ao anatiny e ny seny lay rafitra ny seny nge tsy nahavita ny fifidianana mere zay tokony naverina tsy navitan'izany ianareo tsy navitany fifidianana mahakasika ny chef de région tsy navitan'izany ny seny nitenena ndray ny gouverneur de lazaina fa provisoire fa isy fifidianana fa mandraky ty ny androany tsy vitany seny zany tsy nahitana sorotra kely akory fa ndroso tam'izany ny seny tsy nahitana hatramin'ny androany ary zao moa ny olona zany de mieritreritra fa tokony hofidina ny filopoko tany inona mba tenin'ny seny am'izany anjarany seny inge miteny an'izany hoe ara-dalàny zany tsy ara-dalàny zany tsy ao anatin'ny asanay zany ao anatin'ny asanay zany tokony horosono zany na tsy tokony horosono mahakasika fifidianana zany ny organisation sy ny raharaha rehetra momba ny fifidianana de anjaiky sy ny seny zay no meny lalam-pandroenana azy ny mpanao politika sy ny seny de tsy miresaka afa-tsy am'resaka momba ny lalam-pandroenana fa tsy juriste technicianna momba lalàna akory ka any am'ny resaka raha-raha-pitsarana no ilaina an'izany hoe compétence any seny ve zany satsia fa ny lalam-pandroenana reo de milaza fa andraikitrareo zay zavatra rehetrarehetra mahakasika ny fifidianana de izany resahany zany e satria ankehitriny misy filopoko tany be de be ireo olona efa nikarakara fifidianana teo aloha zay namoahany vice présidentny seny fa nisy doublon anetsiny reny ane mbola miasa eo e tokony hojerefa nyjany zavatra any zany eny le resahantsika eto hoe ka mba tonga atsika anana n'lay fifidianana ho azony rehetra ekena de aloha ranga ekena ny fanotsiana ny efa-tsy nety ny efa-tsy nety teo aloha de natao ka nahitana tsy fetezany izay nge no atsarainy e fa aza miteny hoe aka efa natao teo aloha zany ka efa nateo teo aloha zany ekena fa manaiky koa tsika fa tsy mety le izy itsika rehetrarehetra de tokony ahitsitsika le izy izy andray ary no andrasatsika anitsy any eo sambola andrasatsika tsy mety ohatrany teo aloha ihany izy ndre tsy nety e nizaniza nandray an'lay fanapahakevitra rehefa tsy mety le izy de tsy tokony hotoizana tsony zany no atao fanovana zany no atao fiovana zany no atao firosona mialina amy zavatra tsy mety makany amy mety zany no atao fa tsy hoe rehefa miteny de zany no manahirana am'ty fitondrana ty rina miteny ny filopirenena hoe hoatsahatra daholo ny fotodrafitra fanaovana ny fotodrafitra asa rehetra de hozy izy le mpamafatrano hoe le efa mandeha nge tsy ajanony fa le mbola tsy ataony tsy atao ke izy miteny hoe ajanona fongany atao bila mandeha tompoko no ajanona ny zavatra mandeha no ajanona teny anao zany le filopirenena atsika rehefa miteny anao ajanona ny zavatra mandeha zany no ajanona aiza koa ny zavatra tsy mandeha de hoe tsy mandeha reny teneny hoe ajanona io tsy normal zany resaky zany e samy gasy tsika nety mahiteny gasy tsara rehefa niteny izy hoe ajanona ny fotodrafitra asa rehetrarehetra ary amy baiko ny ministra rehetrarehetra ampitsahatra ny asa rehetra teny gasy mazava zany zavatra efa natao zany no ajanona de zany tokony hazava ohatran'zany de tokony raisina mazava ohatran'zany de rehefa misy tsy mety zany ny tsy nety rehetra na izaniza nandray an'lay fanapaha-kevitra na izaniza nanao an'lay loi électoral teo aloha na nanaovana fifidianana inona la izy na inona ilay tsy fetezany eny no ovaitsika am'le izy fa tsy le mety aminy zay ny fampiresantsika misy ty tsy mety ty ary samy efa nanakihenan'io daholo tsika rehetrarehetra hatram'ny filopirenena ankehitriny tam'y fifidianana tamy 2018 nanakihenan'io de izay no tenentsika andao hovanany amy mety aza mihirimbelona amy zavatra tsy mety fa zay manahirany eny ary nafany zay fanazavany zay ary noezahana mihitsy mba tena hoe azavaina arak'izay tena hoe azahoantsika azy satria ty raharaha-mpifidianany ty mantsy tena lehibe ty tsy zavatra maivany ty fa tena zavatra tena agoavana ka zany no tsy maintsy amerimberenana foana ny fanazavana tahaka an'ireny lisy-mpifidianana lisy-mpifidianana io mantsy ny lakile raha vovo io lisy-mpifidianana io a tsy zavatra manjary daholo manaraka rehetrarehetra eo fa satria io de manao randra-tarena ny famatipatotra ny famatipatotra fa rehefa milamina ny lisy-mpifidianana dia tsy misy olana ny manaraka rehetrarehetra
tapitra ny fandarantsika miara-manonja MBS radio madata amin'ity fotoan'ity isaorana ianao naharitra ny haino hatramin'ny farany dia sy nanaraka isaorana ihany koa namana fanira zava-manantany zay any ampandehanana any akazobe any manaraka ny fandehanan'ny filompanorona antiky Madagasikara sady filoha teo aloha ny président Marc Ravalomanana any amin'ny faritry Vonizongo any zareo manentana ny olona mampirisika amin'ny fisoratana anarana ao anatin'ny lisym-pifidianana mandeha makany amin'ny fokotany ary mijery ihany koa ny zavatra iainan'ny vahoaka any amin'ny Vonizongo any, ny fangirifirina sy ny fijaliana sy ny fahasairanana iainan'ny vahoaka any amin'ireny toerana ireny. Ny bare amin'ny Madagasikara moa zany mbola manohy ny fedy toerana amin'ny resaka baolina kitra aty Afrika dia ho ito indray zany no fitsony aloha ny Douala any raha ny programa zany fa raha le tetsy Mahamasina aloha dia tsy namely mihitsy 3-0 na miresaka azy ary manahirana zay tsy dia resaka n'iny intsony fa dia ho ito indray ny hotoy an'izany. Dia izay no mamarina ny fandarantsika misaotra antsika mianakavy samy tain'Andriamanitra veloma tompoko.